Amen, alléluia, alléluia. Mbola faly miara-banareo eran-tany izay mianadahy anio asabata faha 8 ny volana marsa 2025. Ry hava mahalala amin'ny tompo ny hira entsika teo dia manambara hoe sambatra ao Jesosy raha miaraka aminao. Ry havana tena miaraka amintsika marina ve Jesosy? Ny hira teo dia manambara hoe sambatra ao Jesosy raha miaraka aminao. Io hira io dia haintsika gasy rehetra mety misy ny tsy mahay. Fa tena miaraka amin'ny tompo marina ve ianao sa tsia? Tena miaraka amin'ny marina ve sa tsia? Satria rehefa mihira isika, rehefa mihirahira fivavahana isika dia tokony tena hoe miaina amin'ilay hira ataontsika satria ny hira dia havavaka ihany koa en même temps. Ry havana hivavaka aloha isika alohany resantsika ten'Andriamanitra ny amin'ny fibebahana, dia rehefa vita ny fibebahana dia mandroaka ny fanaratsy tsika, roahana ny fanaratsy satria raha ohatra tsy roahana dia mifikitra aminao izy, mipetraka aminao izy fa tsy maintsy roahanao. Eto izany tena hoe fampianarana ihany koa izany ahaizanao izany mandroaka devoly. Aza matahotra, efa resy izy, fa raha matahotra ianao dia manjary ianao voafatotra ihany koa. Fa mila roahana, tsy tsika koa no mandroaka, fa ny fanahy masina no miasa amintsika no mandroaka, dia tena hoe autorité lanitra mihitsy. Raha ohatra tsy mbola mahay ianao mandroaka devoly dia hoeninao ny feonay dia manaraka ianao. Dia mijoroto tompoko aza miandrolona fa Jesosy te hanafaka anao. Isika tokony tsy hatahotra ninina mihitsy, fa raha misy tahotra ao aminao dia mbola voafatotra izay ianao, fa tokony tena hoe tsisy tahotra mihitsy isika. Ry havana hivavaka isika hideran'Andriamanitra hanandratra azy dia araka teneniko teo hoe aorian'izay dia ten'Andriamanitra hibebahantsika izany dia aoriana fibebahana androaka fanaratsika dia hangataka ny fanahy masina dia izokerika hitondra ny ten'Andriamanitra ho fampaherezana antsika. Anaty fampaherezana mety hisy ihany koa ao hampibebaka antsika ihany koa izany. Fa rehefa ohatra ka
Misy fotoana zany tsika no mibebaka ny tokantranontsika fa tsika tsiraray avy. Ka ivavaka isika hisaotra ny Tompo mbola nomeny tombonandro ahafahantsika zany mivory eto miantso an'Andriamanitra satria marina efa tsy afaka intsony tompoko. Ka ivavaka isika asan-drato ny vavakanao miresaha amin'Andriamanitra am'izay ho henony ianao. Ho henony ianao raha ohatra ka ianao koa miteny aminy fa aza miandry. Vavaka isika tompo. Misaotra anao ray mahalala amin'ny fitiavanao anay satria Andriamanitra tsara tokoa ianao. Andriamanitra lehibe indrindra ianao ka tsy misy toanao. Midera mankalaza anao ray, manandratra anao, manome voninahitra anao. Misaotra ray satria mbola nomenao tombonandro izay fa anay mivavaka toy izao. Eny Tompo, oka ianao Jesosy hamangy anay tsiraray avy eran-tany Jesosy. Oka mihitsy ny fanahy masina no hiditra antsehatra aminay tsiraray avy. Ka amboary izay fanahy masina, ampenaro izay tsiraray avy, tena hibebaka marina tokoa. Satria Tompo, raha tsy mibebaka marina tokoa izay dia ho very. Ho very satria Jesosy toy ny metsara velatsia ihany eo anatrehanao. Ka tonga dia fantatrao ny anatin'ny fonay Jesosy. Ka indreto izay Tompo handray teny avy aminao. Ny teny avy aminao Tompo, hibebahanay eo anatrehanao. Ka amboary izay Jesosy ampenaro izay, avozy izay mamindra fo aminay tsiraray avy ianao. Misaotra Tompo, oka ianao hamangy anay. Oka ianao Jesosy hiditra antsehatra mihitsy amin'ny fiainanay. Ka anaranao Jesosy no angatahako izany vavaka izany. Misaotra Tompo, manasanao izay mitongava Jesosy. Aleluia, aleluia, aleluia. Amen. Amen, amen, amen. Ny ten'Andriamanitra zany izay bebantsika anio dia Matthieu 24. Matthieu 24 ny 9:30 ka hatramin'ny 4:40 zany. Io zany no nomeny fanahy masina zany ibebantsika anio. Ry havana, asa na mahita nareo zavatra miseho eran-tany, fa efa miseho avokoa ny akabeazany ny amin'ny faminaniana izay nomeny Tompo tamin'ny fiandohan'ny taona. Hitanareo tsara ny tremblement de terre, zava-doza faty am'izany any amin'ny côté Thaïlande, de tena hoe mampalahelo. 2 andro lasa zay zavatra io no niseho de tena hoe mampalahelo. Omaly angambany izay raha tsy diso voamaly mihitsy. De voamaly izy zokeriko? Ie, voamaly mihitsy de saotra Tompo. De tena hoe fatin'olona maro be, toerana 2 telo eo misy anazy io de zao anio efa 1600 eo 1200 eo no olona maty zany. Am'izao mbola miezaka izy ireo mbola mitady izay mbola azo vonjena. Ry havana ho avy Jesosy, ny teny nomeny fanahy masina tamin'ny fiandohan'ny taona tamin'ny faran'ny taona koa de efa manomboka miseho, efa niseho hatrany mois de janvier, efa niseho, marina efa niseho. Ho avy koa zavatra hafa fa mbola tsy teny ahako fa ny Tompo no anambara rehefa tonga ny fotoana anambarako zavatra anankiray izay tena hoe ho avy koa zany rehefa mahalala amin'ny Tompo vakiantsika ny teny. Matthieu 24 9:30 ka hatramin'ny 4:40 zany no teny raisintsika zany hibebahantsika zany. Vakiantsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Hoy ny teny Tompo vakiko amin'ny anarany. Ny titra ato amin'ny baiboliko dia manambara hoe tsy misy olona mahafantatra ny andro na ny ora. 9:30 fa ny amin'izany andro sy ora izany dia tsy misy mahalala na dia ny anjely ny lanitra aza, ary na ny zanaka aza afa-tsy ny iray ihany. Fa tahaka ny tamin'ny andro ny Noa, dia ho tahaka izany koa ny fiavian'ny zanak'olona. Tahaka ny tamin'ny andro mialohan'ny safidrano koa, raha nihinana sy nisotro ny olona, ary napaka-bady sy namoaka ny ampakarina. Mandra-piavy ny andro izay nidiran'i Noa tao amin'ny sambo fiara, ary tsy nafantatra izy ireo raha tsy tonga ny safidrano izay nandringana ny olona rehetra, dia ho tahaka izany ny fiavian'ny zanak'olona. Ary amin'izany dia isy 2 lahy any an-tsaha, ny iray ho raisina ary ny iray ho avela. Ary isy 2 vavy manodina ny fikosoam-bary, ny iray ho raisina ary ny iray dia avela. Koa amin'izany miambena ianareo,
fa tsy fantatrareo izay andro hiaviany tomponareo. Nefa aoka ho fantatrareo izao, raha fantatry ny tompontrano ny fotoam-piambenana amin'ny alina izay hatongavany mpangalatra, dia ho niambina izy ka tsy namela ny tranony ho vakiana. Noho izany, miomana koa ianareo fa amin'izay ora tsy ampoizinareo no hiaviany zanak'olona. Amen. Ry havana, tsara be ilay tenin'Andriamanitra, tsara be. Eto zany ny teny omeny fanahy masina bebahantsika, dia ny momba ny amin'ny hoe tokony hiomana zany isika. Tokony hiomana sy tokony hibebaka zany isika, satria ho avy Jesosy. Tsy fantatsika na ny andro na ny ora, tsisy mahalala. Jereo ny 9:30. Na Jesosy ara zany tsy mahafantatra, fa i Andriamanitra ihany no mahalala, izy iray ihany no mahalala ny andro hiaviany izany. Ry havana, be dia be ny famantarana hoy aho ny efa miseho amin'izao fotoana izao. Efa tongotra izao isika, ka tokontsika hifo, tokontsika tena hoe hijoro tsara. Dia ny ten'Andriamanitra koa manambara hoe na ny anjely lanitra, ny anjely any an-danitra. Ny anjely dia eo anatrehan'ny Ray, eo anatrehan'i Jesosy any an-danitra, nefa tsy mahalala akory ny amin'ny andro na ny ora. Efa niteneniko teto ihany fa efa nasehon'ny tompo ahy ny amin'ny andro hiaviany, dia hitako mihitsy hoe nikoropaka mihitsy zany ny amin'ny anjely zany. Ry havana, ho avy Jesosy, ho avy izy. Izy ara tsy mahalala ny andro na ny ora. Oka isika tsy anaraka fampianaran'olona hafa izay mandainga hoe amin'izao fotoana zao hono Jesosy no avy. Aza mino ianao. Oka ianao tena handray tenin'Andriamanitra, dia maka ny tenin'Andriamanitra dia mba tsy ho voafitaka. 7:30. Fa tahaka ny tamin'ny andro ny Noa, dia ho tahaka izany koa ny fiaviany zanak'olona. Tahaka ny tamin'ny andro mialoha ny safidrano koa, raha ny hinana sy ny sotro ny olona ary nampakabady sy namoaka ny ampakarina, mandra-piavy ny andro izay nidiran'i Noa tao amin'ny sambo fiara. Hitanareo zany tena ho zava-dozana io ho zava-doza amin'ny fotoana io. Ny fotoana tamin'i Noa zany nasian'Andriamanitra nanomana ilay sambo fiara, dia zay zao tsika amin'izao fotoana zao. Efa eo amin'ilay fotoana zao tsika zao, efa amin'izay fotoana zay tsika zao, ohatran'izay. Mila manomana isika zany, miomana isika ho any an-danitra. Satria rehefa tafiditra anaty sambo fiara avokoa ny olona rehetra izay efa noman'i Jesosy zany, efa niomana eo amin'i Jesosy, dia hidy amin'izay ny sambo fiara. Ny lanitra zany. Rehefa tonga ny fotoana ka miteny ny Ray hoe zay vitatreo, dia midy ny bokon'ny fiainana, dia hampiakatra amin'izay ny Ray antsika zany ety ambonin'ny tany, izay mijoro tsara ihany. Amen. Engany mba ho ao isika. Tsisy mahalala raha tsy efa mifarany. Aza mieritreritra hoe ay efa vita milamina tsara za ty, fa efa hoe iny andeha. Ry havana, tsisy mahafantatra. Raha majoro tsara isika hatramin'ny farany dia ho tafiditra any an-danitra isika. Fa raha ohatra ka tena mividy kely tsika alohany elany ety ambony tany, dia vitatreo. Vitatreo. Mila tsika tena hoe maharitra hatramin'ny farany mihitsy, mijoro tsara hatramin'ny farany mba ho tody any an-danitra. Zay ny ilay izy. Hibebaka tsika rehefa avy eo. 9:30. Tahaka tamin'ny andro mialohan'ny safidrano koa, raha ny hinana sy ny sotro ny olona ary nampakabady sy namoaka ny ampakarina, mandra-piavy ny andro izay nidiran'i Noa tao amin'ny sambo fiara. Amen. Hitanareo zany, ny olona zany dia mbola manohy ny fiainana ohatry hitantsika isan'andro reny ihany. Ny olona zany dia manao fety, zany hoe ny hinana, ny sotro, ary koa zany nampakatra vady, mampakabady sy mamoaka ny ampakarina, namoaka ny ampakarina. Ry havana, tsy ho fantatsika mihitsy ny amin'ny fotoana hiavian'i Jesosy. Oka tsika tena hiomana. Zay mahatonga antsika hibebaka mba tena hoe hiomana isika, satria zava-doza ny hiseho raha tsy miomana isika. 9:30. Ary tsy nafantatra izy ireo
raha tsy tonga ny safodrano zay nandringana ny olona rehetra dia ho taka izany ny fiaviany zanak'olona. Amen. Zava-doza tompoko, zava-doza. Tsy nafantatra zany ny olona. Tsy nafantatra ny olona raha tsy efa hoe tonga zany ny safodrano. Tonga ny safodrano dia nandringana ny olona rehetra hoy ten'Andriamanitra eto. Ny olona rehetra dia ho tahaka izany ny fiaviany zanak'olona. Amen. Ry havana ho avy Jesosy, marobe ny olona ho very any fahaverezana satria variana loatra amin'ity fiainana ity, tena variana loatra. Dia ho marobe ny ho very. Mila tena miambina mafy dia mafy isika. 5 Ary amin'izany dia hisy 2 lahy any an-tsaha, ny iray dia ho raisina ary ny iray dia avela. Ary hisy 2 vavy manodina ny fikisoam-bary, ny iray dia ho raisina, ny iray dia avela. Hitanareo zany, misy zany ho raisina, misy zany no avela. Na misy arao miaraka eo dia tampotampoka eo, tonga dia lasa le anankiray. Aleloia, aleloia. Dia le ray tavela eo. Ry havana, tena ho ampatahotra izany satria ny antony, olona hitanao eo alohanao lasa, ianao tavela eo. Engany mba tsy ho tsika le ho tavela. Engany tena ampatahotra ny zavatra ho avy. Tokony tena miomana isika ny amin'ny ekarantsika ny an-danitra. Jereva eto manambara ten'Andriamanitra hoe ho hisy dia hisy 2 lahy any an-tsaha zany, any an-tsaha, any am-pambolena angambany, na zareo mipetrapetraka amin'ny jerivoly, na hoe zareo ao amin'ny fanamboarana ny zavatra zay ho ambolena, na efa hoe manangona ny vokatra. Ry havana tampotampoka eo tonga dia tsy hita ny anankiray, lasa ny ray, ny anankiray tavela eo. Ary koa 2 vavy manodina fikosoam-bary, ny iray ho raisina, ny iray ho avela. Ry havana, ny vary dia sakafo hoan'ny nofo, ny any an-tsaha koa dia toy izany. Eto zany tena hoe tokony tsy haitsika ny amin'ny zay hohanintsika satria tsy tena zava-dehibe zany. Na misy eo na tsisy, ka raha tonga Jesosy, tsy sakafo iny zava-dehibe. Ry havana, tena ho zava-doza ny zavatra iseho. Ilay 2 vavy ireo manodina fikosoam-bary, ny iray lasa niakatra any an-danitra, ny raisina satria ny anjely no hanangona, ny anankiray tavela. Tavela. Tsy hatafahinam-bary akory avy eo satria ho zava-doza ny iseho, hikoropaka, hitsoaka, atahotra satria ho avy Satana. Ry havana, hibebaka isika rehefa avy eo. Oka antsika tsy ho variana amin'izao fiainana izao zany hibebahantsika rehefa avy eo. Tena hibebaka isika mba tsy ho variana satria zava-doza izany hoe ny iray ho raisina, ny anankiray ho avela. Ilay vary eritreretina hoe hohaniny rehefa avy eo satria eo am-pikosoam-bary izy 2 vavy dia eritreritra hoe hinam-bary avy eo. Tonga dia tampotampoka eo tsy hita le anankiray. Vitatreo le amin'ilay nofo. Vitatreo le amin'ilay nofo hoe hinam-bary. Fa tonga dia lasa any an-danitra. Zava-dehibe zany. Le ray tavela ho zava-doza ny anjo azy. Eo koa le 2 lahy any an-tsaha. Le ray tavela eo, ny ray lasa. Ry havana, aza miahy izao fiainana izao, hibebaka antsika rehefa avy eo. 2 Koa amin'izany miambena ianareo. Itanareo zany? Miteny amintsika mihitsy ny tompo an'io Koa amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro hiaviany tomponareo. Amen. Tena tompontsika marina ve Jesosy? Efa tomponao ve Jesosy? Afaka miteny ve ianao hoe Jesosy atompoko ianao? Ny fiainako mendrika eo anatrehanao. Eny Jesosy eo, ity aho tompo manetry tena aho. Enao rery ihany no tompoko. Sao dia mbola misy tompo hafa aho. Sao dia mbola misy tompo kely hafa aho. Ry havana, mila mitandrina isika, dinio ny momba ny tenanao anio. 7 Nefa aoka ho fantatrareo izao, raha fantatry ny tompo-trano ny fotoam-piambenana amin'ny alina izay ahatongavany mpangalatra, dia ho niambina izy ka tsy namela ny tranony ho vakiana. Amen. Isika dia tsy mahalala mihitsy
hoe oviana ny mpangalatra ho avy hamakitrano. Tsy mahafantatra indraindray ohatra hoe tafiditra tokotany de mangalatra zavatra tokotany nefa anao ao an-trano tsy hitanao akory zavatra very eo. Dia eto zany hoe raha fantatry ny tompo-trano hoe ho avy misy mpangalatra ho avy raha alina dia niambina izy. Ohatray koa tsika raha fantatsika hoe am'zao daty zao Jesosy no ho avy de niambina isika. Ry havana, mety misy angamba tena hoe anota be mihitsy aloha tonga de hibebaka rehefa avy eo. Ry havana, tsy azo vazivaziana ny fanahintsika. Tsy azo vazivaziana ny ara-panahintsika. Fa ny iray ihany no mahalala ny andro sy ny fotoana. Zay le hoe ho be dehibe no hoveriny amin'ny elo satria tsy ho fantatsika ny andro na ny ora. Niaviany Jesosy. Tsika tompo tena hibebaka marina dia tsy hiverina intsony amin'ny loto zay ataontsika. Fa tena hoe hijoro amin'ny fahadiovana anatiny sy ivelany. Satria ho avy Jesosy. Jerevitra andininy fahaefatra amby efapolo. Andiny farany. Am'le teny raisitsika zany eo noho izany miomana koa ianareo fa amin'izay ora tsy ampoizinareo no iaviany zanak'olona. Amen. Zay le izy. Miomana reto. Miomana. Miomana satria amin'ny ora tsy ampoizintsika no iaviany Jesosy tompo. Sao de eo ampanotana ianao no tonga Jesosy. Vita hatreo. Vita hatreo. Ry havana, miantso antsika Jesosy hibebaka. Mba tsy hanao vazivazy ny fanahintsika isika. De zany ihany hibebahantsika. Fa tena hiomana isika. Hiomana iona amin'ny Jesosy. Hiomana isika. Manomboka an'io zany tena hoe tsy vazivazy amin'ny mandrakizay itsika. Ny tenin'Andriamanitra izay voambaranay menadahy eto foana eto amin'ny ho avy Jesosy ho avy Jesosy Kristy dia manambara foana amin'ny fiomanana ho any an-danitra. Satria izay hoe ho avy Jesosy. Hitanareo mazava tsara ny teny. Ka andohalika isika hibebaka. Mialatsiny aminao zay tsy salama tsy afaka mandohalika ny tompony anasitrana anao fa ny tokony izy mandohalika daholo tsika tsiraray avy. Tsika tompoko andohalika dia eto amin'ny tompony tenanao. Tsika hitondra tenantsika mba tsy ho anankiray ho tavela ety ambony tany rehefa ho avy Jesosy ampiakatra ny olony eny amin'ny rao an-lanitra rehefa neny ny trompetra. Andohalika isika tompoko hibebaka eo anaty trehan'ny sasak'Andriamanitra. Jesosy tompo, indreto izay Jesosy mibebaka eo anatrehanao. Satria Jesosy miantso anay ianao ankehitriny. Tena hiomana, mba tena hiomana Jesosy. Satria Jesosy tsisy mahalala na ny andro na ny ora Jesosy. Ny amin'ny iverenanao. Eny amin'ny rao an-lanitra mpiakatra anay. Jesosy ho zava-doza izany Jesosy. Ho zava-doza. Raha sanatria tavela aty izay. Jesosy mamindra fo aminay tsiraray avy. Mamindra fo aminay Jesosy satria variana loatra izahay ety ambony tany. Variana loatra tompo. Engany Jesosy mba tsy ho tahaka an'ireo roa lana roa vavy tavelany anankiray. Jesosy io. Ianao tompo mamindra fo aminay. Amboary izay Jesosy. Amboary izay tompo satria ho tahaka any amin'ny andro tamin'ny andro ny Noa izany. Hoy ny teninao koa. Eny tompo, ho avy ny safi-drano andifitra ny olona rehetra. Jesosy tompo, zava-doza izany. Tompo maro ihany koa Jesosy ny efa maty amin'izao ora sy fotoana izao. Zava-dratra eran-tany Jesosy miseho, tremblement de terre tompo sy ny guerre. Jesosy mangataka ny famindram-ponao izahay. Satria misy amin'ireny tompo olona maro be veriny amin'ny elo Jesosy. Nieritreritra Jesosy hoe milamina ny fiainany. Nefa ny tompo, ianao no mahatonga ny tremblement de terre Jesosy. Dia tonga izany Jesosy ary maty tampoka ny olona. Jesosy io. Poa toy izay tompo dia vita ny fiainana ety ambony tany. Ka mangataka aminao Jesosy mamindra fo amiko ianao. Mamindra fo aminay izay mibebaka ianao Jesosy io. Mba tsy ho variana tompo amin'izao fiainana izao. Mba tsy handany fotoana Jesosy io.
amin'ity tany ity, fa tena hifikitra tsara aminao. Mamela anay Tompo, mba tsy ho variana izay, mba tsy ho tahaka an'ilay Virjily dimy adala Jesosy io. Mamindra fo aminay, mamela ny helokay Jesosy io. Oh ka Tompo izay ahatsapa, fa ety ambony tany ity dia fandalovana Jesosy. Fa ny aminao no mandrakizay. Mifona aminao Jesosy io, ny amin'ny tsy famendrehako rehetra. Mifona aminao Jesosy io, ny amin'ny tsy fahatanterahako. Sasao amin'ny rano soa aho Jesosy. Sasao amin'ny rano soa zay Jesosy zay tsiraray avy, zay mibebaka aminao. Mamindra fo amin'ny tany Jesosy io. Amboary zay tsiraray avy. Amboary Tompo mba ho mendrika ho anao. Amboary Tompo mba ho mpanompo mahasoa anao, zay tsiraray avy Jesosy io. Ka mba ho Virjily endry Tompo, mba ho tafiditra any an-danitra. Sasao amin'ny ranao Jesosy io, ny fijerinay tsiraray avy. Ifonana aminao Tompony amin'ny fijery tsy mendrika rehetra. Diovy ny masonay Jesosy io, variana amin'ny zava-poana Jesosy. Mifona aminao Jesosy, mamela ny helokay. Mamela Jesosy anay. Mamindra fo Tompo. Diovy amin'ny ranao Jesosy ny masoko. Diovy amin'ny ranao Jesosy ny masoko. Oka ianao Tompo, mamindra fo aminay. Mamindra fo aminay Tompo, satria izay dia mpitsaratsara. Tsy mendrika izay Jesosy io. Tsy mendrika izay Tompo malalao, satria mitsaratsara. Ianao tsy mba mitsara Jesosy. Fa izay zanak'olombelona Jesosy io, ny fijerinay dia ratsy ny fijerinay. Maloto izay Tompo, ka mifona aminao. Mifona Jesosy io, amboary ny fijerinay. Diovy amin'ny ranao soa Jesosy io. Diovy amin'ny ranao soa koa Jesosy ny fisainanay tsiraray avy. Mba hadio eo anatrehanao, mba ho mendrika eo anatrehanao Jesosy io. Sasao amin'ny ranao Jesosy ny fisainanay. Diovy ny fisainanay Tompo, mba ho mendrika, mba ho toy ny fisainanao Jesosy io. Ka isaina Jesosy ny any an-danitra. Isaina Tompo ny any aminao. Araka ny teninao Jesosy hoe, sainy zavatra any ambony. Zay no voalaza anatin'ny Baiboly Jesosy. Tenin'ny mpanomponao Jesosy izany. Hoe sainy zavatra any ambony any amin'ny toeranao Kristy Jesosy io. Ny sainanay Tompo, sasao amin'ny ranao, mba isaina ny any aminao Jesosy io. Fa tsy ity zavatra mandalo ety amin'ity tany ity. Mamindra fo aminay ianao Jesosy. Mamela ny helokay ianao Jesosy, satria tsy mendrika izay. Tompo malalao, sasao amin'ny ranao koa ny sofinay. Zay norenesinay tsara ka ny sitraponao. Oka ianao anadio ny sofinay Jesosy. Oka ianao anadio ny sofinay amin'ny ranao soa Jesosy io. Sasao amin'ny ranao ny sofinay Tompo. Mba hadio Jesosy. Eo ihany koa Tompo ny vavanay. Ny vavanay miteny Jesosy io. Oka ianao Jesosy anadio ny vavanay. Mba ho mpanompo mahasoa anao izay. Mba ho mendrika Jesosy io. Tompo malalao, mamindra fo aminay. Oka ianao anadio ny vavany tsiraray avy. Izay mpiteny ratsy hiala fitenenan ratsy. Izay mpandainga hiala amin'ny lainga. Jesosy io, diovy ny vavany tsiraray avy. Diovy ny vavanay tsiraray avy Jesosy malalao. Mba hanandratanay ianao. Mba hideranay anao Jesosy io. Mba ho zava-tsoa Jesosy no avoaka ny vavanay. Tompo, mifona koa zay Tompo malalao amin'ireo olona izay misotro toaka. Oka ianao anadio ny tsiraray avy. Oka koa ianao Tompo, amela koa ireo mpifoka sigara Jesosy io. Oka ianao anadio an'izy ireny Jesosy malalao. Oka ianao nikasika ny tsiraray avy. Mamindra fo Jesosy io. Amboary Tompo, amboary Jesosy, satria mbola misy ny fotoana Jesosy io. Mbola tsy naneno ny trompetra Tompo, ka mbola afaka izay manantona anao. Jesosy malalao, ny vavanay Tompo tokony hanomponanao amin'ny zava-tsoa Jesosy io. Ny teniteny vainina rehetra tsy araka ny sitraponao Jesosy io. Dia ifonanay aminao izany. Ifonanay aminao Tompo, satria Tompo, araka ny teninao fa ny teninay no hanamarinana anay Jesosy malalao. Ary ny teninay koa no hanamelohana anay Jesosy io. Ka mifona aminao Jesosy ny amin'ny teny tsy araka ny sitraponao rehetra. Sasao Jesosy ny vavanay. Sasao ny lelanay Tompo. Diovy amin'ny ranao Jesosy. Diovy amin'ny ranao Jesosy io. Mila ny ranao zay Jesosy. Mila ny ranao Jesosy, satria ianao irery no mpamela heloka Tompo. Ka diovy amin'ny ranao Jesosy ny vavanay. Ny lelanay Jesosy io. Oka ianao Tompo anisy fiambirana ny varavaran'ny molotray. Raha tady teniteny foana izay. Ka ifonana aminao Tompo, ny amin'ny tsy fanajana ianao. Ifonana aminao Tompo, ny amin'ny tsy fahatanterahanay.
ka mifona Jesosy io, mifona ray malala o, mifona fanahy masina satria tsy mendrika izahay, tsy mendrika izahay Tompo malala o, fa zay tianay foana ny ataonay ka mifona Jesosy io, mifona aminao. Mangataka koa zay Tompo malala o sasao koa ny tananay amin'ny ranao soa, zay noraisy ny tananay tsy araka ny sitraponao. Oka ianao Tompo hanadio ny tananay amin'ny ranao soa. Ny tongotray koa Jesosy io, izay nandehana ny tongotray tsy araka ny sitraponao Jesosy fa izay ihany nandeha amin'ny hevitranay. De hifonana aminao Jesosy io. Diovy ny tongotray ny amin'ny fandriky ny fahavalo rehetra. Diovy ny tongotray Tompo mba ho mendrika eo anatrehanao. Jesosy malala ho ny fonay Tompo, io no lapanao. Diovy Jesosy ny fonay Jesosy io, mba teny toeranao Jesosy satria Tompo, ianao dia tsy mitoetra anatin'ny trano maloto ianao Jesosy io. Ka diovy ny fonay Tompo mba hadio. Oka ianao Jesosy hanadio ny fonay. Diovy ny fonay Jesosy mba hadio. Sasao amin'ny ranao Jesosy io. Oka ianao Tompo hanala zay tsy anatin'ny fonay tsiraray avy. Oka ianao Tompo hanadio ny fonay tsiraray avy. Sasao amin'ny ranao Jesosy io. Sasao amin'ny ranao Jesosy io. Ny fonay Tompo. Satria no mpanasitrana Jesosy Ianao Tompo no mpanafaka Jesosy io. Ny ratsy rehetra. Ary tsisy hafa Tompo mpamonjy afa-tsy anao. Afa-tsy anao Jesosy, ianao lay Andriamanitra. Ianao rery ihany lay izy Jesosy Ianao rery ihany lay masina Jesosy Ianao rery ihany lay lehibe indrindra Jesosy Ary tsisy hafa. Tompo malala hosotroanay ny ranao. Sotroanay ny ranao Jesosy Ny ranao Tompo hikorina anatin'ny taovanay tsiraray avy. Anadio ny taovanay. Anadio ny taovanay. Ny ranao Jesosy andoro ny loharanoko rehetra anatin'ny taovanay. Ny ranao Tompo no andoro Jesosy loharanoko rehetra anatin'ny taovanay. Zay rehetra mitady forona Jesosy dia adorana amin'ny ranao zany. Ny ranao no sotroinay. Sotroiny rano Jesosy. Tsy hoe koa aka rano amin'ny vera ianao, fa ny rano Tompo dia tsy hita-maso. Tsy hita-maso izany satria araka ny fanadio anao izy. Mila manana finoana ianao. Tompo, sotroko ny ranao Jesosy. Sotroko ny ranao Jesosy. Anadio ny taovako rehetra. Anadio ny taovako rehetra. Andoro loharanoko rehetra. Zay rehetra tatady forona Jesosy dia adorako amin'ny ranao. Anatin'ny taovako rehetra Jesosy malalao. Ny ranao Jesosy no vikorina amin'ny lalan-drako Jesosy. Anadio ay tanteraka. Anafaka ay tanteraka. Ny ranao Jesosy ny ranao Tompo no ilaiko anadio ay. Anafakay Jesosy io. Mamindra fo aminay. Mamindra fo aminay Tompo malala o. Sasao amin'ny ranao zahay. Rakofy amin'ny ranao zay Jesosy malala o. Rakofy amin'ny ranao zay Tompo malala o. Tompo mibebaka koa zay Jesosy malala ho any tany. Ho any tany Jesosy io. Oka ianao Tompo mamindra fo amin'ny tsiraray avy. Zanakao rehetra eran-tany Jesosy io. Mamindra fo ianao amin'ny zanakao rehetra eran-tany Jesosy io. Na koa ny tsy zanakao Jesosy io. Oka ianao mamindra fo amin'ny tsiraray avy. Amboary ny tsiraray avy Jesosy io. Amboary satria ho avy ianao Jesosy malala. Ianao nefa nandidy hoe roay ny devony dia adositranareo izy. Ka rasinay Tompo ny fahefana sy ny hery avy aminao. Ka hitsangana izay Tompo androany ny asa matin'ny Satana rehetra. Ka nananaovana zay Jesosy malala ho mitsangananay. Androanay ny asa matin'ny Satana rehetra. Ka ianao Tompo no mandravarava ny asa fahavalo ka didina aminareo Jesosy malala miala ny asa matin'ny Satana dia dorina aminareo Jesosy. Dorina aminareo Jesosy ny asa matin'ny Satana rehetra mialinareo. Potehana amin'raha Jesosy. Potehana amin'raha Jesosy. Davaky ny elo ny plasinareo. Eto itanareo miala ny devoly Lucifera. Dorina amin'raha Jesosy. Dorina amin'raha Jesosy miala ato tokantranoko. Miala amin'ny tenako. Miala amin'ny asan'Andriamanitra. Dorina amin'raha Jesosy. Davaky ny elo ny asa matinareo Lucifera any ny plasinareo. Ny programa rehetra. Zay tetetika rehetra ataon'ny fahavalo dia tsy ambininy zany. Tsy makasika anay zany fa dorina amin'raha Jesosy zany. Davaky ny elo ny plasinareo. Potehana amin'raha Jesosy dia hevera davaky ny elo ianareo. Mialinareo. Miala devoly Belzebuba. Dorina amin'raha Jesosy. Dorina amin'raha Jesosy. Dorina amin'raha Jesosy. Miala devoly Belzebuba. Potehana amin'raha Jesosy. Potehana amin'raha Jesosy. Davaky ny elo ny devoly Belzebuba. Tsy manan-kery, tsy manam-pahefana. Tapahana amin'raha Jesosy ny tandrony. Tapahana Jesosy ny tandrony. Atsipiny davaky elo. Atsipiny davaky elo. Miala devoly menarana ela. Dipina amin'raha rehetra. Dorina amin'raha Jesosy. Dorina amin'raha Jesosy. Potehana amin'raha Jesosy. Potehana amin'raha Jesosy. Dorina amin'raha Jesosy. Devoly menarana ela. Efa resinareo. Dorina amin'raha Jesosy. Hitsakitsahana menarana ela. Hitsakitsahana menarana ela. Afolanitra mandravarava. Afolanitra mandoro.
potehina amin'ny rano Jesosy, le vonona amin'ny rano Jesosy dia ivelany davakinely. Miala nareo dia volon'ny Jezebela, potehina amin'ny rano Jesosy, miala ato tokantranoko, miala amin'ny tenako, miala amin'ny ankohonako, miala amin'ny asan'Andriamanitra, potehina amin'ny rano Jesosy, miala dia voly Jezebela, didiko na Nazareta, potehina amin'ny rano Jesosy, miala velany amin'ny helo, eto etan'olo Jezebela, miala tsy mipetapetaka tokantranoko ato, potehina amin'ny rano Jesosy, ny fofona ratsy rehetra, torona amin'ny rano Jesosy, potehina amin'ny rano Jesosy, ninona zany raha mbola misy dia etanao ato dia eto etanao, davakinelo ny plasinao, torako amin'ny rano Jesosy, torako amin'ny rano Jesosy, le voniko amin'ny rano Jesosy, le voniko amin'ny Jesosy, davakinelo ny plasinao Jezebela, tsy manan-kely, tsy manam-pafanana, fa potehina amin'ny rano Jesosy, rano Jesosy afafoko amin'ny trano, afafoko amin'ny entana rehetra, tsy manan-kely ato ianao, efa resy ianao, torako amin'ny rano Jesosy, torako amin'ny rano Jesosy, miala ianao, miala koa ny devoza vavin-drano, didiko ny Nazareta, potehiko amin'ny rano Jesosy, potehiko amin'ny rano Jesosy, potehiko amin'ny rano Jesosy, miala devoza vavin-drano, potehiko amin'ny Jesosy, miala ambony ka hatrany ambany, torako amin'ny rano Jesosy, torako amin'ny rano Jesosy, torako amin'ny Jesosy, rano Jesosy mandravarava, mandravarava, mantoro devoza vavin-drano, potehiko amin'ny rano Jesosy, ny entana rehetra zay kasikasihanareo dia torona amin'ny rano Jesosy, tsy manan-kely, tsy manam-pahefana, rano Jesosy, toy ny afo mandravarava, mantoro devoza vavin-drano zay anaty tokantranoko ato, potehiko amin'ny rano Jesosy, ny fitaovana rehetra, ninona zany, ny materiel, ninona izany, dia misy zavatra vavin-drano dia torako amin'ny rano Jesosy, potehiko amin'ny rano Jesosy, loharanoko amin'ny robinet, zay vilon'ny rano dia torako amin'ny rano Jesosy, zavatra fisotro eto an-tokantrano dia potehiko amin'ny rano Jesosy, ny devoza vavin-drano, potehiko amin'ny rano Jesosy, tsy manan-kely, tsy manam-pahefana, rano Jesosy mandrakotra zavatra isotroana rehetra zany, ny amin'ny robinetko, rano Jesosy mandrakotra ny varavaran'ny robinet, rano Jesosy mandrakotra, potehiko amin'ny rano Jesosy, ny varavarana zay misokatra ho an'ny fahavalo, tsy manan-kely, tsy manam-pahefana, fa rano Jesosy mandravarava, sabatry ny tompo mandoro, sabatry ny tompo mandoro mandravarava, varetra miala nareo, miala koa ny devolin'ny dragona, eny amin'ny raha hoalanitra eny, vizeko amin'ny rano Jesosy, torako amin'ny rano Jesosy, torako amin'ny rano Jesosy, potehiko amin'ny rano Jesosy, tsy ambinina, tsy manafikafika ny ankohona, tsy manafikafika ny tena, tsy manafikafika ny san'Andriamanitra, torako amin'ny rano Jesosy, tapahako amin'ny sabatry ny tompo devolin'ny dragona, potehiko amin'ny rano Jesosy, potehiko amin'ny rano Jesosy, potehiko amin'ny rano Jesosy, potehiko amin'ny rano Jesosy, tapahako amin'ny sabatry Jesosy, potehiko amin'ny rano Jesosy, miala devolin'ny dragona, potehiko amin'ny rano Jesosy, loha fitony dragona, potehiko amin'ny rano Jesosy, potehiko amin'ny rano Jesosy, tsy manan-kely, tsy manam-pahefana, efa resy nareo, torako amin'ny rano Jesosy, tapahako amin'ny rano Jesosy koa, ny rambony, torako amin'ny rano Jesosy, davakinelo ny plasy reo, miala nareo ny fanakanana ny fitahiana rehetra, eny amin'ny raha hoalanitra eny, miala nareo ny aizina rehetra, zay mitady anafika dia tsy ambina fa torako amin'ny rano Jesosy, torako amin'ny rano Jesosy, torako amin'ny rano Jesosy, torako amin'ny rano Jesosy, davakinelo ny plasy reo, potehiko amin'ny rano Jesosy, potehiko amin'ny rano Jesosy, mitady hangalatra ny fitahian'ny ankohonako, ny tenako, ny amin'ny asan'Andriamanitra koa, potehiko amin'ny rano Jesosy, potehiko amin'ny rano Jesosy, potehiko amin'ny rano Jesosy, le voniko amin'ny rano Jesosy, na rano Jesosy rehetra, potehiko amin'ny rano Jesosy, tsy ambinina nareo, feu d'esprit, feu d'esprit, feu mandravarava, feu d'esprit mandravarava, fa torako amin'ny rano Jesosy, torako amin'ny Jesosy, eny amin'ny rivotra eny, torako amin'ny rano Jesosy, torako amin'ny rano Jesosy, torako amin'ny Jesosy, davakinelo ny plasy satana efa resy nareo, tsy ambinina nareo, miala nareo, fanampamitaka rehetra, torako amin'ny rano Jesosy, torako amin'ny rano Jesosy, miala nareo, devoly mpampiady rehetra, miala nareo devoly mpampiady, mpanimba n'Andriamanitra, torako amin'ny rano Jesosy, torako amin'ny rano Jesosy, torako amin'ny efa resy nareo, tsy manan-kely, tsy manam-pahefana, efa resy nareo, torako amin'ny Jesosy, miala nareo, devoly fankalana rehetra, torana amin'ny rano Jesosy, torana amin'ny rano Jesosy, miala nareo, davakinelo ny plasy nareo, devoly miavonavona, torako amin'ny rano Jesosy, torako amin'ny rano Jesosy, davakinelo ny plasy nareo, tsy manan-kely, tsy manam-pahefana, efa resy nareo, davakinelo ny plasy nareo, torana amin'ny rano Jesosy, miala nareo, devoly fahatezerana, ravako amin'ny rano Jesosy, ravako amin'ny rano Jesosy, torako amin'ny rano Jesosy, torako amin'ny rano Jesosy, davakinelo ny plasy nareo, tsy ambinina nareo, efa resy nareo, devoly mpitondra aretina rehetra, aretina zay nalefa ny devoly, zay nafinafika ray dia tsy ambina fa torako amin'ny rano Jesosy, le fonoko amin'ny rano Jesosy, le fonoko amin'ny rano Jesosy, miala devoly ny tomadringana, potehiko amin'ny rano Jesosy, potehiko amin'ny rano Jesosy, miala amin'ny ankohonako, miala amin'ny tenako, eretrretra tazo, eretrretra dia potehiko amin'ny rano Jesosy, ravako amin'ny rano Jesosy, ravako amin'ny rano Jesosy, tsy manan-kely aminay ny aretina, potehina amin'ny rano Jesosy, potehina amin'ny rano Jesosy, rano Jesosy mandravarava, manongotra rehetrarehetra zany, rano Jesosy manongotra rehetrarehetra, torana amin'ny rano Jesosy, davakinelo ny plasy nareo, tsy ambinina nareo, rano Jesosy mandravarava, tsy ambinina nareo, rano Jesosy mandravarava, rano tompo mandrakotra nareo, potehina amin'ny rano Jesosy, potehina amin'ny rano Jesosy, tsy ambinina nareo, miala koa devoly fahafatesana, torana amin'ny rano Jesosy, miala devoly fahafatesana, torana amin'ny rano Jesosy, torana amin'ny rano Jesosy, miala tsy ambinina aminareo, miala nareo, potehina amin'ny rano Jesosy, potehina amin'ny rano Jesosy, potehina amin'ny rano Jesosy, davakinelo ny plasy nareo,
feu de cet esprit, feu de cet esprit, efa raisanareo, mialako de volin'ny accident, torana amin'ny rano Jesosy, tsy ambinonareo, miala ny vola accident, potehina amin'ny rano Jesosy, miala amiko, miala amin'ny ankohonako, torako amin'ny rano Jesosy, tsy ambinonareo, efa raisanareo, miala de volon'ny mpamosavy, nitakatra ny mpamosavy de tsy ambinina fa torana amin'ny rano Jesosy, torana amin'ny rano Jesosy, torana Jesosy efa raisinareo, zavaky ny hely plasanareo, torana amin'ny Jesosy de volon'ny mpamosavy, potehina amin'ny rano Jesosy, potehina amin'ny rano Jesosy, potehina amin'ny rano Jesosy, de volona vavaratsy rehetra, zay alefan'ny fahavalo, tsy ambiny za fa blokeko amin'ny rano Jesosy, blokeko amin'ny rano Jesosy, torako amin'ny rano Jesosy, torako amin'ny rano Jesosy, zavaky ny hely plasanareo, tsy ambiny efa raisinareo, torako amin'ny rano Jesosy, efa raisinareo, any amin'ny hely plasanareo narantsy tsy ambinonareo, narantsy misaotra anao Jesosy satria ny rano tokony mandrakotra anay, miaro anay, raha kopy amin'ny ranao foana Jesosy malao, miala de volon'ny vazimba, torana amin'ny rano Jesosy, torana amin'ny Jesosy de volon'ny vazimba, tsy ambinina aminareo, tsy ambinina ame fa potehina amin'ny rano Jesosy, le vorona amin'ny rano Jesosy, afo ny lanitra mandravarava, afo lanitra mandravarava, miala ro potehina amin'ny rano Jesosy, miala de volon'ny kalan'oro, torana amin'ny rano Jesosy, torana amin'ny rano Jesosy, miala amin'ny ankonako, miala amin'ny tenako, potehina amin'ny rano Jesosy, potehina amin'ny rano Jesosy, miala amin'ny fatopatotra rehetra, fa amin'ny razam-be rehetra, torako amin'ny rano Jesosy, ravako amin'ny rano Jesosy, miala amin'ny ankonako, miala amin'ny taranako, torako amin'ny rano Jesosy, tapahako ny chaîne-ny amin'ny razam-be rehetra, tsy ambinonareo fifarisareo, potehina amin'ny rano Jesosy, miala amin'ny zanako menada, miala amin'ny ankonako, miala amin'ny tenako, potehako amin'ny rano Jesosy, le foroko amin'ny rano Jesosy, fodraheko amin'ny rano Jesosy, fodraheko amin'ny rano Jesosy, miala nareo, efa raisinareo, any amin'ny toerana rehetra, misy any lohany any de fodraheko amin'ny rano Jesosy, fodraheko amin'ny rano Jesosy, tsy ambinina, tsy makasikasika ny ankonako, tsy makasikasika ny taranako fa rafako amin'ny rano Jesosy, rafako amin'ny rano Jesosy, fodraheko amin'ny afon Jesosy, fodraheko amin'ny afo lanitra, poteheko amin'ny rano Jesosy, tsy ambinareo efa raisinareo, tsy manakanakana ny fitahinana ny mombany amin'ny zanako, fa ny tompony miaro, rakofy amin'ny rano Jesosy malalao, rakofy amin'ny Jesosy malalao, ninina plan rehetra, ny pakta rehetra tamin'ny Satana, de tsy ambiny zany amin'ny ankonako, tsy ambiny zany amin'ny tenako. Nataona iza zany manao azany amin'ny asa marina Satana rehetra de torana amin'ny rano Jesosy, torana amin'ny Jesosy, tsy ambinareo fa rafako amin'ny rano Jesosy, rafako amin'ny rano Jesosy, torako amin'ny rano Jesosy, efa raisinareo, torako amin'ny rano Jesosy, ny ozona rehetra, tsy ambiny zany amin'ny ankonako, torako amin'ny rano Jesosy, torako amin'ny rano Jesosy, tsy makasika ny taranako zany fa torako amin'ny rano Jesosy, efa raisinareo momba ny andraisan'Andriamanitra zay manafika rehetra de torana amin'ny rano Jesosy, tsy ambinareo fa andavaky ny helo ny plasinareo, ka rakofy amin'ny rano tompo malalao, rakofy amin'ny rano tompo malalao, ny asa maty Satana rehetra, ny amin'ny fomba atsampy rehetra, ny amin'ny fomba atsampy rehetra, de tsy ambiny zany amin'ny ankonako, zay tany aloha rehetra tany, zay mbola tsy rava, zay mbola tsy potika, de mangataka ny afonao ao Jesosy, andravarava tsy makasika ny ankohonako, potehiko amin'ny rano Jesosy, bizeko zany, ary alatsako ny fodravany an-danitra, potehiko amin'ny rano Jesosy, potehiko amin'ny rano Jesosy, fodraheko amin'ny rano Jesosy, fodraheko amin'ny rano Jesosy, anapotipotika ny plan rehetra, anapotipotika ny place rehetra, torako amin'ny rano Jesosy, torako amin'ny Jesosy, tsy makasika ny taranako, tsy makasika ny araky ny taranako, potehiko amin'ny rano Jesosy, efa raisa, rano Jesosy mandravarava, mandravarava manapaka ny chaîne rehetra, potehiko amin'ny rano Jesosy, potehiko amin'ny rano Jesosy, ny lien rehetra, torako amin'ny rano Jesosy, torako amin'ny rano Jesosy, torako amin'ny Jesosy, andavaka ny helo personne tsy manakady tsy manakedy amin'ny zanako menada, potehiko amin'ny Jesosy, andavaka ny helo personne tsy manakedy amin'ny taranako, torako amin'ny Jesosy, tsy manakedy tsony amin'ny tenako, rano Jesosy mandrakotra anay, rafako amin'ny rano Jesosy, misaotra anao tompoko andramonay andrafitra anay tsiraray avy, andramonay andrafitra tsy faray malala okanao niaro anay ambany tany maherinao, rakofy amin'ny rano Jesosy, rakofy amin'ny rano Jesosy malala, okanao niaro anay tsiraray avy Jesosy malalao. Misaotra anao tompo, misaotra anao tompo, ny aretina manaranaka rehetra, aretina manaranaka rehetra tsy ambinina zany, efa resy koa zany, fa rafako amin'ny rano Jesosy, rafako amin'ny rano Jesosy, miala amin'ny taranako, miala amin'ny ankonako, rafako amin'ny rano Jesosy, rafako amin'ny rano Jesosy, rafako amin'ny rano Jesosy, rafako amin'ny rano Jesosy, andavaky ny helo ny plasinareo, any plasinareo rehetra tsy anakitsy fanantsonareo, saotra Jesosy eo voninahitra de ho anao rery any. Aleluia, aleluia, aleluia. Androany kesy angataka ny fanay masina, saotra Jesosy. Jesosy malalao, misaotra anao. Misaotra anao fanahy masina satria anao no mibaiko, ianao no miasa amin'ny délivrance. Ianao no mampiteny, ianao no mitarika anay ny amin'ny fanafahana rehetra zay tianao natao. Ka misaotra fanahy masina, misaotra ianao fanahy masina amin'ny zavatra rehetra zay natariny tamintsika teo. Ary matokisa fa tena afaka ianao raha tena hoe nanao ny asa tena hoe nanao délivrance teo. Matokisa, manana finoana satria niasa ny tompo. Misaotra mitafitafy fanahy masina, misaotra anao satria anao no niasa. Ka raha niasa anao tsisy ny mahasakana, misaotra Jesosy
nanafaka anay zanakanao, nanafaka ny ankonanay, nanafaka anay tsiraray avy Jesosy mankasitraka feno anao. Ianao noderaina. Misaotra anao Jesosy, manaja anao, manome voninahitra anao. Jesosy malala o, mbola derainay foana ianao, ankalazainay foana ianao. Ka mangataka aminao zahay Jesosy io. Oh ka ny fanahy masinao ameno anay. Fanahy masina fenoy anao izay. Fenoy anao mitafitafy izay. Oh ka ianao ameno anay fanahy masina. Mila anao izay. Avaozy izay tsiraray avy. Avaozy koa ny ankonanay tsiraray avy izay manankonana. Oh ka ianao anavao ny tsiraray avy. Oh ka ianao ameno anay. Fenoy anao izay. Mba ho mendrika anatrehanao. Ka misaotra anao fanahy masina o. Ianao le fanahy masina iray. Le fanahy masina mitafitafy. Misaotra anao ianao le fiandohana. Ianao koa le fiafarana. Ianao le trano voalohany fanahy masina o. Ka misaotra anao indrindra izay. Fanahy masina o. Apetraka aminao koa ny tenin'Andriamanitra izay hoentiny isokerika. Oka ianao niteny amin'ny alalany. Oka ianao nikasika ny vavany. Ka oka zay tianao ihany no voambary. Ka ny voninahitra dia ho anao ihany fanahy masina lehibe indrindra o. Ka misaotra ray. Misaotra ray malala, misaotra Jesosy. Tianay ianao, maminay ianao. Misaotra Tompo. Fenoy foana izay. Fenoy izay. Omeny fahendrenao izay. Omeny fahendrenao izay. Ka misaotra fanahy masina o. Fanahy fitin'Andriamanitra ko anao ameno anay. Fanahy fitin'Andriamanitra ko anao ameno anay. Misaotra fanahy masina. Aleluia, aleluia. Amen. Aleluia. Aleluia. Saotra Jesosy tsika. Saotra Tompo. Aleluia. Ny amin'ny ady lehibe nataontsika teo, tena délivrance be nasain'ny fanahy masina tao ka voninahitra ho azy tera ho azy omeko ny isokerika ny toyany dia mametraka veloma sady aminareo aho dia amin'ny herin'izay ny fotoana raha sitrapony tompo tonga dia efa andro fandraisana eo amin'ny herin'io dia maheriza daholo tompoko. Amen. 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 Aleluia. Dia mamerina ny fiarabanantsika rehetra ry havana minaran'i Jesosy Mama Felicia moa zany efa niarabanareo teo fa na koa dia faly miarabanareo dia manonona hatrany ny fiadanana sy ny fahasoavan'Andriamanitra sy Jesosy Kristy Tompo ary indrindra ny firaisana amin'ny fanahy masina ho amintsika tsirairay avy. Dia misaotra ny tompontsika ny amin'ny fotoana efa nataontsika teo ny fampibebahana araka ny teny teo mino fa efa nijoro efa nibebaka tsika dia mahatsiaro sambatra arak'ilay hira mihitsy zany. Misaotra ny tompontsika ny amin'ny hira fa na ny hira dia efa fampaherezana sy révélation ohatrany hoe fampahafantarina sady ny amin'ny sitrapon'ny tompo hoe sambatra rô Jesosy raha miaraka aminao. Araka ny teniny teo zany hoe tena sambatra tokoa ve tsika raha tena mibebaka tsika na sanandroaka devoly dia lasa sambatra tsika zany. Araka ny teny teo zany fantatra fa ny eto amin'ny izao fiaraha-mivavaka izao dia hoe mitory hoe ho avy Jesosy Kristy ka tokony hiomana antsika. Misy olona nefa mety maheno ihany ianao fa maheno fa misy zany Jesosy zany fa raha mbola tsy nandray satria izay koa zany atao amin'ny farany izy fiantsonana izy vavaka manokana ho antsika hoe mbola tsy nandray an'izany Jesosy zany na tsy nafantatra mihitsy. Misy ary ny sasany satria amin'ny fivavahana sasany manko tsy mahazo mahafantatra an' Jesosy mihitsy ny amin'ny fantatra mihitsy zany ny eo amin'ny jiosy zanak'Israely na ny musulman dia tena miteny mihitsy izy hoe aza mba mamakimaky baiboly aza miresaka amin'izany atao hoe Jesosy zany fa tsy izy zany hozy izy. Ka raha araka ny hira teo hoe raha te ho sambatra ianao dia mila mino aloha zany fa io Jesosy io no toriana eto. Raha mbola tsy nandray an' Jesosy ianao dia enoy ny fampaherezana, enoy ny fanazavana, mety misy fampianarana, misy fampabebahana ahafantarantsika hoe tena aiza moa zany miaraka amin'izany Jesosy zany. Iza marina ilay Jesosy Kristy izay resahan zareo fa izay ilay Jesosy Kristy dia iza koa ilay Jesosy zanak'Andriamanitra. Mila fantarina koa zany fa misy fampianarana betsaka any hoe mila mino aloha tsika fa Andriamanitra dia misy ary Andriamanitra koa dia fanahy. Fa raha tsy mino tsika dia fotoana mihitsy izao andraisantsika hoe iza marina moa zany ilay Jesosy izay resahantsika eto satria raha tsy fantatsika akory ary ilay Jesosy ahoana moa zany no ahafahantsika hoe mijoro, ahafahantsika hoe mandroso amin'ny fiverenana satria Jesosy efa tonga
dia efa niakatra any an-danitra dia hiverina izy fa mila fantarintsika hoe hiverina izy zany, zay le toriana eto dia miomana antsika mijoro tsara. Dia arak'ly teny ambaranay mianadahy matetika moa zany zay zany tsy mifampiresaka hoe inona ny teny ifampiarezana na ifampibebahana fa ny tompo no mampafantatra an'izany dia isaorantsika ny tompo fa ho hitantsika eo zany ho hitanao fa mahagaga ny tompo any amin'ny teny zay omeny amin'ny androany andray koa. Hivavaka tsika alohany hamakitsika ny tenin'Andriamanitra tompo. Vavaka tsika. Eny iray Jesosy Kristy fanahy masina, misaotranao foana zay satria miasa ianao ary tsisy mahasakana tokoa. Misaotranao zany amin'ny fotoana izay efa nomenao an'io. Ianao tokoa no nibebahanay, nifonanay Jesosy ary mino zay fa ny ranao tokoa dia manadio sy manavao anay. Ary ny devoly Satana izay mampiherikerika mahatonga fampierikerehana amin'ny fomba samihafa dia efa resy zany, efa resinao ary efa nandroahana tamin'ny anaranao Jesosy ka tsy hanakely, tsy hanapahefana aminay intsony. Dia ianao Jesosy no hanolo-tsaina, hanolo-pandrena, indrindra ilay fainao masina tokoa no hiteny hampafantatra anay ilay fanahy mananatra, miteny misolo vava. Izany no angatahako Jesosy, aoka tsisy teneniko afa-tsy ny sitraponao tokoa, aoka tsisy ambara fa tsy ny teninao irery ihany ary aoka tsisy feonay koa afa-tsy ny feonao fa dia tenena foana araka ny fombanao fa vonikeno zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleloia. Amen. Amen. Dia hiomana antsika zany ny tenin'Andriamanitra izay ifampiarezantsika dia ao Matthieu 2:20. Matthieu 2:20 ho vakiana ny andininy voalohany sy ny katramin'ny faha-14. Dia araka ny teny teo mihitsy zany fa raha namaky tsika zany ny teny tamin'ny fampibebahana teo dia Matthieu 4:20. Io dia Jesosy foana zany, arak'ilay teny teo hoe tsy maintsy mahafantatra aloha tsika hoe iza ilay Jesosy fa Jesosy tamin'izy tonga tetỳ amin'izao tontolo izao no niteny nome afatrafatra tamin'ny mpianatra izy zany hoe zao zavatra hiseho, zao zavatra misy zahako ilay Jesosy Kristy izay nambara tany amin'ny mpaminany tany aloha tany, tany amin'ny Isaiasy, any amin'ny Salamo dia niteny izy hoe zao ny zavatra hiseho. Ny mpianatra tsy nety nino satria talohan'ny nanombohana anazy zany, samborana anazy zao afatrafatra nomeny tompo zao. Andiny 2:20 no vakintsika, andiny voalohany ka hatramin'ny 4:20 fa ny vakin'ny mpanompony teo dia ny andiny 4:20 dia any amin'ny andiny 5:20 tany izy no na mbola misy afatra zany dia taonan'izay izy dia nisamborina ny tompo zany. Zany zany ampatsahivina antsika mahazo toa mamaky ny tenin'Andriamanitra, ahafantarantsika koa zany inona ny zavatra lazain'ny tenin'Andriamanitra ao. Vakiana ny tenin'Andriamanitra Matthieu 2:20 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 5:20 vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ny lohateny dia hoe fanoharana ny amin'ny fampakaram-bady. Ary Jesosy mbola niteny tamin'ny fanoharana azafady. Ary Jesosy mbola niteny tamin'ny fanoharana hafa hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka iray izay nanao fanasana noho ny amin'ny fampakaram-badiny zanany lahy. Ary naniraka amin'ny mpanompony izy hiantso izay efa nasaina mba hakao amin'ny fampakaram-bady nefa tsy nety ho avy ireo. Dia naniraka mpanompo hafa indray izy ka niteny hoe lazao amin'ireo izay efa nasaina hoe indro efa vonona ny sakafo nomaniko, efa voavono ny ombiko sy ny nafahiko ka efa vonona avokoa ny zavatra rehetra. Koa tongava amin'izay aty amin'ny fampakaram-bady ianareo. Nefa tsy nahoan'ireo akory izany fa samy lasa nandeha izy, ny iray dia ho any amin'ny sahany, ny iray dia ho any amin'ny varony, ary ny sisa dia nisambotra ny mpanompony dia nisetrasetra taminy ka namono azy. Dia tezitra ilay mpanjaka ka naniraka ny miaramilany dia nandringana ireny mpamono olona ireny sady nandoro ny tanànany. Dia hoy izy tamin'ny mpanompony, efa vonona ny fampakaram-bady fa ireo izay nasaina no tsy mendrika. Koa makanesa ianareo eny amin'ny sampanan-dalana ary izay hitanareo dia asao ho amin'ny fampakaram-bady. Dia nandeha eny amin'ny lalana ireny mpanompo ireny ka namory izay rehetra hitany, na ny ratsy na ny tsara, dia feno mpiara-misakafo
ny fampakaram-bady. No nefa niditra ny mpanjaka izany mpisakafo dia nahita lehilahy iray izay tsy ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady. Dia hoy izy taminy: "Ry Sakaiza, ahoana no idiranao eto? Nefa ianao tsy manana ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady?" Dia tsy nahateny izy, ary hoy ny mpanjaka tamin'ny mpanompony: "Afatory ny tongony aman-tanany, dia rio any amin'ny maizina any ivelany izy, any no hisy ny fitomaniana sy ny fikotrehan-nify, ka maro no antsoina, nefa vitsy no fidiana." Amen. Zay ny tenin'ny Tompo izay fampielezantsika izany araka ny teny dia mety misy fampianarana koa, mety misy fampibebahana ho an'ny tsirairay avy fa isaorantsika ny Tompo. Ny vakiana manontolo moa zany izy mba ahafantarantsika, azahoantsika an'ilay tantara, fa ny tena teny raisintsika androany amin'io teny io zany no tonga any antsika avy eo dia eo amin'ilay 121 averiko sady ny 121 amin'ny anaran'i Jesosy. No nefa niditra ny mpanjaka izany mpiara-misakafo dia nahita lehilahy iray izay tsy niakanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady. Zay zany no fanontaniana mipetraka. Efa naninona lay namany ity no tsy nanao akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady? Nefa raha vakiantsika tsara ny tantara dia natsoina teny amin'ny sisin-dalana teny izy, natsoina teny an-dalana teny zany ohatran'ny hoe mandehandeha eny amin'ny eny an-tsena eny dia tampotampoka teo dia hoe ndana mamonjy atsy amin'le fisakafoanana etsy fa efa vonona anie ny sakafo fa ndana miditra tao. Teto zany mbola vakiantsika sady koa ny 112 amin'ny anaran'i Jesosy dia hoy izy taminy: "Ry Sakaiza, ahoana no idiranao eto nefa ianao tsy manana ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady?" Vitantsika zany miverimberina foana ilay akanjo dia ny azo asiana lohateny zany, azo apetraka lohateny hoe inona moa zany ilay akanjo mendrika idirana amin'ny fampakaram-bady. Zay no azo mety hoe fampaherezana raisintsika zany akanjo tahaka ny ahoana no anaovantsika mba hidirantsika amin'ny fampakaram-bady. Eto moa zany dia fanoharana hozy izy no nataon'ny Tompo ny amin'ny hoe fampakaram-bady. Dia averintsika ny 1 amin'ny anaran'i Jesosy, ary Jesosy mbola niteny tamin'ny fanoharana hafa hoe: eto Jesosy rehefa mampianatra, rehefa miteny amin'ny mpianatra na amin'ny vahoaka zany dia amin'ny fanoharana. Io fanoharana io dia endrika fampianarana mihitsy tamin'ny andro tamin'ny zanak'Israely tamin'izany zany na Jesosy koa ary dia nanao koa. Nanao fanoharana zany fantatsika tsara velona foana hoe Davida rehefa nanota dia tonga natana nanao fanoharana dia izy ihany no nanameloka ny tenany. Ka endrika fanoharana mihitsy zany efa nampianaran'i Jesosy. Fa ny fanoharana tena ataon'ny Tompo dia ny amin'ny fanjakan'ny lanitra. 12 amin'ny anaran'i Jesosy: "Ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka iray izay nanao fanasana noho ny amin'ny fampakaram-badiny zanany lahy." Jesosy rehefa miresaka dia io fanjakan'ny lanitra io foana toriany foana, io foana no tena tantarainy. Zay le omanina zany, zay le mijoroa tsara. Nasain'ny niomana mihitsy hoe ilay fanjakan'ny lanitra io Jesosy tsy no lazainy fa le fanjakan'ny lanitra io no ampimaniny antsika. Arak'ilay teny teo amin'ny 2:420 teo hoe ho any an-danitra ny olona dia misy ny ray avela, ny ray tavajanona dia ny ray lasa niakatra. Dikan'izany hoe hiakatra ho aiza ireny? Ho any an-danitra anie ireny. Fanoharana nataon'ny Tompo zany dia niakarana any an-danitra fa misy ny tavela etỳ an-tany. Dia zay ilay izy hoe ny fampakaram-bady dia tahaka ny fanjakan'ny lanitra zany teneny eto hoe ho tafiditsy ny lanitra ve tsika? Dia arak'ilay teny teo raisintsika io rehefa avy eo inona no endrika, inona natao hoe fomba ahafahana hidirana any amin'ny fanjakan'ny lanitra zany dia arak'ilay teny teo ny akanjo. Eo zany ho fantatsika inona moa ny dikan'ilay akanjo zany amin'ny tian'i Jesosy tenenina koa. 17 amin'ny anaran'i Jesosy: "Ary naniraka amin'ny mpanompiny izy hiantso izay efa nasaina mba hakao amin'ny fampakaram-bady nefa tsy nety ho avy ireo." Eto zany
dia hitantsika mihitsy fa betsaka ny nasaina, efa nisy nasaina hozy izy raha ohatra zany amin'ny olona rehefa manao fampakaram-bady dia tena hoe miteny mihitsy hoe hanasa olona 100 zay, hanasa olona 200, hanasa olona 500 ve sa 50, fa reny olona rehetrarehetra io zany tsisy nanaiky na gaga nefa fampakaram-bady zany, raha zany fampakaram-bady zany zany ny fandrombahan'ny olona. Misy miady mihitsy ary fa maninona zay tsy mba nasainareo, tsy nahazo invitation hono zareo, tsy nahazo fanasana fa maninona, de tena miady mihitsy amin'ny fianakaviana hoe fa nahoana zay tsy nasaina nefa zay neka ohatran'ny zao. Fa eto de mahagaga fa tsy nety ho avy le olona nefa tsy nety ho avy ireo ozy izy. Io zany mampieritreritra antsika Jesosy rehefa manasa ny any amin'ny fanjakan'ny lanitra, any misy fampakaram-bady, ao an-danitra ao zany no tena misy hoe fety, zay le hoe tena hoe fahasambarana arak'le hira foana hoe sambatra Jesosy zay miaraka aminao, Jesosy zay miaraka aminao. Ka zay le izy raha te ho sambatra tsika dia androany zany dia fantaro hoe misy an'izay Jesosy zay. Jesosy no miantso antsika eto fa tsy mama Felisia na Zokerika, fa Jesosy no ambara eto dia hanasanao izy. Efa nandray azy ve ianao efa mibebaka mba tsy ho tavela ety, sa mbola variana ihany koa? Dia fotoana zany zao andraisantsika ny tompo manomboka izao. Ka zay mba tsy ho isan'ireo andà fotsiny zany, efa asaintsika be da be ny tenin'Andriamanitra, toriteny, fiaraha-mivavaka, fiangonana, mpanompon'Andriamanitra maro. Efa nirahana zany tsy avao zao Jesosy no mitory fa tamin'ny 2000 taona lasa izy nefa nitory. De niteny tamin'ny mpianatra ny dahana hitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra hatrany amin'ny faran'ny tany ary hozy izy. Fa tsy maintsy ho toriany zany vao hiverina izy. Zao zany efa voatory zany, efa maheno daholo ny olona ho avy Jesosy. Tena efa akaiky mihitsy zany ny fiaviana, ka zay mahatonga an'ilay mijoroa, mitandrema fa sao de tavela ety an-tany ety isika. Ka aoka mba tsy ho isan'le hoe andà fanasana zany, hanasanao ny tompo androany handray an' Jesosy ianao hiverina aminy ianao raha variana, fa aza mandà fanasana tompo. Andininy fahaefatra amin'ny anaran'i Jesosy dia naniraka mpanompo hafa indray izy ka niteny hoe lazao amin'ireo izay efa nasaina hoe indro efa vonona ny sakafo nomaniko, efa voavono ny ombiko sy ny nafahiko, ka efa vonona avokoa ny zavatra rehetra, koa tongava amin'izay aty amin'ny fampakaram-bady ianareo. Zay raha ho antsika malagasy tsika moa zany amin'ny teny malagasy no ifampizarantsika eto dia mazava ho azy, fa ho antsika malagasy ny tena hoe ifampizarantsika, ifampiarezantsika voalohany indrindra. Amin'izao fahantrana sy fahorianan'ny Madagasikara zao raha misy miteny hoe tena efa vonona ny sakafo ka misy sakafo be hony atsy amin'le efitratsy andao tsika ho ao, iza ny tsy hazakazaka. Fa tena mahagaga eto fa eto zany ny fanoharana ao an-danitra ao zany miaraka amin'i Jesosy de fahasambarana, misy sakafo zay miaraka amin'i Jesosy. Ny mpianatra ary de niteneny mihitsy hoe hatramin'ny arahanareo tampoka hoe misy mahaory anareo, fa mila zay hoe zaho toetra hozy izy, tadiavy ny tompo dia izaho izy, andramo ka izaho fa tsara ny tompo. Fa fahasambarana efa sakafo be no maniny atsika. Tsika fotsiny mila manaiky zany hoe andeha hiditra ao sa tsy hiditra ao, fa ny olona moa zany matetika hoe zay tena efa misy an'ity lalana fahitana ity, fa aleo zay tsy mandeha amin'izany Jesosy zany, fa toa manahirana be ilay izy ohatran'ny mamenatra toa ohatran'izao zao. Fa androany dia manasa anao ny tompo fa efa vonona ny sakafo tsara hitondra fahasambarana arak'le bavaka teo tenenin'ny mpanompo teo hoe mandroaka devoly ianao na mandray ny rahan'i Jesosy de lasa matanjaka ianao, voadio amin'ny rahan'i Jesosy lasa olom-baovao dia feno fahasalamana. Rehefa tena sahy ianao zany mibebaka dia masahy mihitsy hoe misotro ny rahan'i Jesosy, tsy sotroina hita maso ilay izy fa Jesosy nanome ny rano teo amin'ny hazofijaliana de nomeny zany ho fanavotana, fanadiovana. Ka zay le sotrointsika. Io koa zany le endriky ny fandraisana ny fanasan'ny tompo zay nitenenina teo hoe amin'ny heriny zany misy an'izay. Mila vonona amin'izany tsika fa hanome antsika sakafo tsara, efa vonona ny sakafo hozy izy efa nafaha. Fa raha mandray an'i Jesosy ianao de ho hitanao mihitsy zany hoe
tena misy fahasambarana koa tamin'ny tompo ato misy izay ilaina tokoa. Fa tsika ny variana etỳ amin'izao tontolo izao amin'ny fihazakazahana etỳ amin'izao tontolo izao fa raha tianao hita ny voninahit'Andriamanitra ny amin'ny fiainanao dia androany dia manolora-tena ho an'ny tompo izany. Misy vavaka avy eo ho fanoloran-tena sy fanavaozana fanoloran-tena. 5 aminaran'i Jesosy. Nefa tsy nahoan'ireo akory izany, fa samy lasa nandeha izy. Ny iray dia ho any amin'ny sahany, ny iray dia ho any amin'ny variny, ary ny sisa dia nisambotra ny mpanompony, dia nisetrasetra taminy ka namono azy. Zay zany tsy miraharaha mihitsy ny olona manasa antsika ny tompo androany na androany ianao zany maheno mivantana na manaraka amin'ny enregistrement satria amin'ny YouTube zany azo jerena foana ity, dia mila tena hoe vonona amin'izay zany mba tsy ohatran'ny reto zany nefa tsy nahoan'ireo akory. Zany hoe tena hoe maharaky ny teny zany tena manao tsinitsinina. Eritrereto hoe olona manao fampakaram-bady tena fety be ao an-tanàna, dia tsika zany nasaina tena hoe tena hoe fiteny frantsay azafady hoe gratuitement. Tena hoe nasaina fotsiny hoe tena misy zavatra efa vonona ao raha olona ka dia iny ianao fa tsy miely fa hoe tsy nataon'zareo fa ny zavatra nataony ary le olona mpanasa indray ary ny vononin-zareo. Ary zay efa fampitandremana sady eto moa zany araka le teny teo mety misy fampibebahana ihany fa mila mitandrina. Any amintsika izay olona manao tsara, izay olona mikarakara indray ary matetika no samborin'ny olona mana fahefana, manana ny zavatra eo amin'ny fitantanana dia reny indray no gadraina satria tsy tiany zareo ny fiainan'le olona zany na ny fanasana. Fanasana eto dia Jesosy Kristy. Tsisy afa-tsy Jesosy ihany araka le teny teo hoe mila fantarina aloha fa Jesosy no resahana eto fa tsy hafa mihitsy, zavatra hafa mihitsy zany fa Jesosy no resahantsika dia izy ilay zanak'Andriamanitra izay nirahan'ny tompo etỳ amin'izao tontolo izao hitondra fanavotana, hitondra fiainana, hitondra fanavaozana ary indrindra hiantso antsika ho any an-danitra. Zay moa zany no tena tanjona mihitsy hoe mijoro araka le teny teo mijoro tsara, fa raha tsy mijoro tsara tsika dia tavela ka tsy tafiditra any an-danitra. Nefa ny resahan'i Jesosy anie hiakatra any an-danitra io fampakaram-bady io hiditra any an-danitra ka engany mba tafajoro tsara tsika zany mba tsy hanaonao foana, tsy setrasetra hozy izy amin'ny olona izay mitory na manao tsinitsinina ny fitoriana zany, fa mila mijoro sy manaiky raha miantso antsika ny tompo androany. 7 aminaran'i Jesosy. Dia tezitra ilay mpanjaka ka naniraka ny miaramilany dia nandringana ireny mpanompo ireny, mpamono olona ireny azafady, sady nandoro ny tanànany. Hitantsika fa matoa izy resahana hoe mpanjaka dia zany mana fahefana izy eo amin'ilay tanàna. Mahagaga hoe mpanjaka no manasa teo amin'ilay tanàna dia tsisy nety le olona nasaina. Dia mbola vonoiny indray koa ilay mpanompon'ireo fa efa manana fahefana ny mpanjaka dia nodorany tanànany dia samborina ozy izy. Zay zany ny tompo izy ilay hoe mpanjaka. Jesosy Kristy ny mpanjaka, izy ilay mpanjaka any an-danitra any. Araka ny teny hoe ny fahefany dia any an-danitra any ka raha tsy mihaino tsika hiditry ny lanitra ve sa hiditra any amin'ny elo, any amin'ny afobe dia eo zany ny fitsaran'Andriamanitra. Ho avy ny fitsarana dia ho tsaraina araka ny asany daholo tsika zany ho hazavaina eo zany ny tenin'Andriamanitra amin'ilay hoe akanjo mendrika fa ho tonga any tsika rehefa avy eo. Aminaran'i Jesosy. 9. Dia hoy izy tamin'ny mpanompony, efa vonona ny fampakaram-bady fa ireo izay nasaina no tsy mendrika. Koa maka-ndesa ianareo eny amin'ny sampanan-dalana ary izay hitanareo dia sao ho amin'ny fampakaram-bady. Dia nandeha ho eny amin'ny lalana ireny mpanompo ireny ka namory izay rehetra hitany, na ny ratsy na ny tsara, dia feno mpiara-misakafo ny fampakaram-bady. Eto zany ohatran'ny hoe efa misy ohatra koa zany nataon'i Jesosy mitovitovy amin'io, fa eto dia tena niteny mihitsy izy hoe na ny tsara na ny ratsy. Lasa nandeha teny an-tsena, teny an-dalana be zany na teny amin'ny sisin-dalana, misy olona mety ho mahantra ve, sa ny olona arak'ilay efa mahazatra antsika ny 4 amis ve,
Sa ny olona mpangalatra mivezivezy eny amin'ny arabe eny a, zany no sisa no samborona dia efa miteny izy efa vonona. Tena efa vonona mihitsy hoy izy ka indray nandàna tsy tiana ho ariana zany. Eto zany a de afaka mieritreritra koa tsika am'le fiteny mahazatra antsika hoe tsy manao gaspillage le fikarakara zany le mpanjaka. Fa tena hozy izy hoe aleo tsy ho anary an'ireo sakafo ireo fa rehefa tsy te hihinana le olona nasaina dia aleo hiantso ny olona hafa zay tokony homena zany. Eto zany matetika ny olona zay heverina fa tsara voalohany arak'le teny teo le fianakaviana, ny namana akaiky ny nasaina nefa nandà. De gaga hoe tena hoe fa maninona fa ny olona ratsy na tsara hozy izy na ratsy teny amoron-dàlana teny sampanan-dàlana teny no samborona de nampidirina tao am'fampakaram-bady zay efa vonona hisakafo tsara. Miaraka am' Jesosy zany efa misy zavatra tsara ao fa mila vonona koa tsika. Aza mieritreritra mihitsy zany tsika hoe za anie ka tena ratsy. Zay zany ny tenin'ny Tompo mpitainy am'teny eto koa hoe zany ratsy e, zany tsy mendrika e, ka za ve ho asaina am'zany miaraka am' Jesosy Kristy zany fa izy de manasa antsika androany. Arak'le teny teo hoe raha mibebaka ianao zay tsy maintsy zay ny lalana voalohany ary zay fampianarana apetraka eto foana zany am'zao fiaraha-mivavaka ho avy Jesosy zao hoe mibebaka aloha, mila mibebaka de rehefa mibebaka ianao de manolo tena ho an'ny Tompo dia mandray an'i Jesosy de avy eo ianao rehefa nandray an'i Jesosy lasa olom-baovao ianao dia lasa tao batisa am'rano be fa tsy le raha tao batisa am'rano kely fa tena ajoboka am'rano mihitsy ianao de sasan'ny Tompo ianao de zay ianao no mandray anazy dia hitanao ny mahasamy hafa fa ho avy ny Tompo handray anao izy hanomana antsika ao anatin'ny fanomanana amin'ny fidirana amin'ny fampakaram-bady zany dinan'ny fampakaram-bady moa zany arak'le teny teo hoe any an-danitra, lalana mankany an-danitra daholo zany fampaherezana sy lalana tokony alehireo zany dia zay le izy hoe niantso ny olona rehetra izy ka nahagaga fa feno. Zay vao feno ny trano zany na le toerana nanaovana fanasana ka zay le izy hoe aza mieritreritra ianao hoe za tsy mendrika na za tsy tanteraka fa raha tonga aminao ny tenin'ny Tompo de araka ny teniny mihitsy hoe anio raha maheno ny feony ianao de aza manamafy ny fonao. Fa tena raisy Jesosy dia atolory ny fonao fa sao de anisan'ny tavela arak'le teny tamin'ny fampibebahana teo zany. Raha zao moa ianao zany vao manomboka miditra dia manasa anao hiaino hatrany am-boalohany any am'fampibebahana fa tenin'ny Tompo de efa mifandray foana zany hoe raha misy tsy miomana de ho tavela ety an-tany ety ary raha oharina zany hoe roa zareo teny roa izy teny amin'ny tao an-trano dia ny ray tavela, ny ray tafakatra ny dikan'izany efa hoe ny 50 isan-jaton'ny olona zany de efa anisany hoe tavela na tafakatra. Fa mila miomana koa fa arak'le teny amin'ny teneniny teo koa zany 2:7 vakina sady amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa maro no antsoina nefa vitsy no fidiana. Tena vitsy mihitsy, tena vitsy araka ny tenin'ny Tompo fa tery ny lalana mankany amin'ny lanitra io. Fa malalaka ny mandeha ety am'zao tontolo zao fa vitsy. Aoka andehantsika, enga andehantsika mba ho anisan'ilay vitsy arak'le teny teo hoe mba anisan'le ampiakarina fa tsy ho le tavela. 2:1 amin'ny anaran'i Jesosy. Nohon'ny efa niditra ny mpanjaka izany mpiara-misakafo dia nahita lehilahy iray izay tsy niakanjo ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady. Eto zany no tena nahagaga koa eto zany. Eto zany misy hoe olona tsara mety ratsy arak'le fiteny hoe mety olona mahantra ve tsika, mety olona sahirana. Io zany tamin'ny fahatandroana hatramin'ny nandraisana an'i Jesosy de nampieritreritra foana io. Satria izaho koa tamin'ny nandray an'i Jesosy tena olona tena tao anatin'ny fahasahiranana, tao fahantrana, tena hoe akanjo maloto zany akanjo tsy kiraro, tsy manana n'inona ianao de io teny io no novakiako tamin'izany nahazo an'io teny io de gaga mihitsy hoe ahoana moa zany Jesosy, za koa ary ty zany tsy manana akanjo inona raha zany no nasaina de za mihitsy io le lehilahy io satria za tsy manana nefa te hihinan-kanina aho. Ianao zany rehefa sady sahirana ianao noana, ianao tsy manana inona nefa asaina gratuitement arak'le fiteny teo de io izy ianao mihazakazaka ianao tonga de andeha hihinan-kanina.
Hainao tsy nioka mila misasa hono, mila manao akanjo tsara hono nefa ianao sady tsy manana akanjo ary. Aiza moa zany nanaovana akanjo hividy friperie ve? Sa andeha hanofa akanjo indray sa iza indray nindramina? Fa nampieritreritra anahy mihitsy io tamin'izany hoe ahoana moa zany? Ahoana mihitsy moa zany Jesosy zany hoe raha za tokoa zany io de ahoana moa zany za tsy manana akanjo tafiditra za sa tsy tena za zany ny diso eto. Ka ilay izy akanjo hafa mihitsy no tiany tompo tenenina. Zay le hoe akanjo mendrika. Io efa tenenina verina eto ary efa notenenin'ny mpinompony teo hoe mila madio na masina anatiny sy ivelany. Tsy le hoe akanjo hoe tsy nadio ianao zany fa tena le fahadiovan'ny akanjonao zany. Mety misy endrika mandalatra an-tsaiko eto zao hoe raha misy olona nasaina zany de hoe zay mbola teny am-plazy zay mbola teny avy nanao nilomano de maillot de bain no nentin'ny niditra tao. Mba eritrereto anie zany hoe nasaina ianao zany hoe tongava fa misy sakafo efa mivonona de tongava nefa fampakaram-bady efa notenenina aminao le izy hoe fampakaram-bady. De io ianao zay vao avy nilomano zay vao avy teny am-plazy ka maillot de bain mbola manao tena bikini mihitsy zany no nanaovana teo. De ianao mieritreritra hoe mety zany. Zay zany no tena nandalo tao an-tsaiko hoe tena tsy mendrika tokoa zany. Le akanjontsika zany voalohany indrindra le hoe ivelany dia mila mitandrina amin'ny akanjo fitafiana zany hoe akanjo ohatrany ahoana moa zany fitafy ohatrany ahoana no mendrika anatonana ny tompo. Ny fampakaram-bady zany de hoe hiara-mivavaka ve sa hiditra any an-danitra mihitsy. Fa mila mitandrina isika fa tsy ny akanjo rehetrarehetra zany de mety hoe mety daholo. Hoe tsy maninona io ny fony tena tsy maninona ny akanjo zany ny ety ivelany. Fa eto de mahagaga mihitsy fa tena ny akanjo ary de nasarotiny an'le mpanjaka. Hoe tsy nanao akanjo tsara le an'ity le ranamana ity dia mila mitandrina mihitsy zany amin'ny fomba fitafy. Eo ny amin'ny fitafy zany tena sexy zao ny lamaody fa mila mitandrina fa tsy mety tsy araka ny sitrapon'ny tompo anisan'le arak'le teny eo ambany eo hoe afatory ny tongony amin'ny aran-tsosy aman-tanany dia ary ho any amin'ny maizina any ivelany izy any no isin'ny fitomaniana sy ny fikotroha nify. Hitantsika fa mampatahotra amin'ny akanjo fotsiny zany nefa efa nasaina fotsiny ary ireo olona ireo hoe tongava teny amin'ny sampanandalana teny fa mila manadio ny akanjo. Hitantsika eo ny tenin'ny tompo zay milaza amin'io fanadiovana akanjo io. Andiny faharoa ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy dia hoy izy taminy ry Sakaiza ahora ny idiranao eto nefa ianao tsy manana akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady dia tsy nateny izy. Efa saina ino moa teo malalaka zany le olona hoe tongava amin'izay ary eny amoron-dalana eny amin'ny sampanandalana kay mbola mila miakanjo ihany kay mila miakanjo tsara kay na izany ary. Hoe mba mila hajaina zany le fampakaram-badin'le mpanjaka fa tsy hoe za de nasaina de manao zay ataoko fotsiny fa mety le endrika akanjo eto arak'le fiteny teo mety tena tsy manana ianao fa mba tena nidio. Mety tena naloto mihitsy le akanjon'le olona teto na tsy nikarakara tsy niomana tsara izy fa mba tena hoe andeha dioviko inona re zany mba ataoko. Arak'le zay zany no tena hita hoe zay no eo am-po. Fa raha tena mahita hevitra koa de tsara foana no mandeha amin'ny fitafiana mendrika amin'ny fihaonana amin'ny tompo amin'ny fanarahana anazy fa tsy manao fitafiana zay heverina fa lamaody. Tafaresaka tamin'ny namana sy ohatran'ny tompo zany fa namasina mampatsiahy eto vao androany mihitsy niresaka tamin'le namana fa amin'izao zany indrindra zany any Madagasikara moa no aty koa misy manao be dia be misy ny lamaody amin'ny fihaingon'ny homosexuel zany ny lehilahy indrindra ny lehilahy tia lehilahy. De efa misy lamaody fomba fitafin'zareo zareo zany manana kôdy manao kavina kely ny amin'ny ilany de ny volo atao ohatran'izao de ianao manao an'izao na ny volom-bava io ary ohatran'izao ny fanaovana azy de ny akanjo zao ny fitafy manara-tena na ny pataloha ary de gaga ianao fa lasa lamaodin'ny olona izy de tian'le olona koa le izy avy eo hoe zao ny lamaody de manaraka an'iny nefa akanjo tsy fitafy mendrika ny maha-kristianina aloha voalohany indrindra na maha-olona tsotra fotsiny ary fa akanjo amin'ny kôdy misy arak'le fiteny misy kôdy zany. Hoe rehefa manao an'iny akanjo iny ianao de efa mifankahita eny an-dalana eny de efa tsika samy tsika zany. De ohatran'izay koa ny kristianina arakaraka ny fitafinao na ny fihetsikao de zay no ahafantarany hoe tena miaraka amin'i Jesosy iny. Teto tamin'ny heriny angambany iny ny fampaherezana ihany koa ny amin'ilay Petera nanaraka an'i Jesosy rehefa nitsamborina izy
dia fantatry ny olona hoe ianao nitany niaraka tamin'i Jesosy ianao, ny fiteninao dia tena mitovy amin'ny mihitsy hoe samby Galiliana ianao, dia na ny fihetsika ao ary. Zay zany izy hoe rehefa miaraka amin'i Jesosy dia miova daholo ny fomba fitafy fa arakaraky ny fitafy ny fitenitsika no ahafantarany olona hoe aiza ho aiza moa zany no misy antsika. Zay mahatonga an'ilay fibebahana teo raha henontsika manaraka tsara tsika dia rehefa mibebaka dia ibebahana na fiteny, na ny fijery, na ny fihetsika, na ny alehan'ny tongotra, na ny raisin'ny tany satria zany raha tsy araky ny sitrapon'ny tompo dia lasa mitovy amin'ny hafa zany tsika. Dia zay nangatantsika amin'ny tompo hoe mila mangataka ny ran'i Jesosy arak'ilay teny tary ambony foana hoe Jesosy Kristy no resahana eto ary Jesosy Kristy efa tonga tetỳ amin'izao tontolo izao efa nanolotra ny rano teo amin'ny hazo-fijaliana izy ka angatao ny ran'i Jesosy hanadio anao fa zay no manadio ny akanjontsika zany. Raisintsika ny any amin'ny Apokalipsia toko 2:20 ny 2:4. Ahafantarantsika inona moa zany ilay akanjo madio any amin'ny Apokalipsia dia fahitana ny men'ny tompo ny amin'ny tamin'ny Jaona zany nampahafantatra ny mihitsy hoe ho avy Jesosy. Raha mamaky eo ianao dia zany no ambaran'ny Jaona eo ho avy Jesosy, ho avy izy ka fa ny 2:4 fotsiny no raisintsika amin'ny anaran'i Jesosy hoe sambatra izay manasa ny akanjony mba hanana ny fahefana amin'ny hazonaina sy hidirany amin'ny vavahady ho ao an-tanàna. Zay zany ilay izy raha nasaina zany ilay olona teny amoron-dalana fantatra fa fampakaram-bady tsy mitaky hoe ndao hanao akanjo be lamaody be na le lafo vidy fa ny tena izy ny tena nitakian'ny tompo hoe sambatra hozy izay manasa ny akanjony mba hanana ny fahefana. Mila manasa akanjo zany. Zany hoe inona ny akanjo mendrika manadio, ny akanjo ivelany dia ny akanjo anatiny koa. Ho hitantsika eo ny fanazavana an'ilay ao anatiny avy eo fa mbola misy tenin'Andriamanitra raisintsika zany fa eto moa zany raisintsika amin'ny ankapobeny hoe sambatra izay manasa ny akanjony mba hanana ny fahefana amin'ny hazonaina. Rehefa madio zany ny akanjontsika dia manana fahefantsika. Arak'ilay teny teo rehefa mibebaka ianao dia ny sasan'i Jesosy dia manana fahefana dia tsy matahotra. Ny tenin'ny mpanompony teo aza matahotra intsony mandroaka devoly fa manana fahefana dia eto mihitsy amin'ny hazonaina. Hoe tena hoe any an-danitra any Jesosy dia Jesosy ilay hazonaina sy hidirany amin'ny vavahady ao amin'ny tanàna. Io ilay fampakaram-bady io any an-danitra io. Zay ilay fanjakan'ny lanitra tsenen'i Jesosy fa miomana tsika, miomana mihitsy dia mijoroa tsara mba tsy ho tavela ety fa hatramin'ny ity ivelany, akanjo ivelany ary dia mila diovina zany. Dikan'izany madio tsika zany ny ivelany madio, anatiny koa mila diovina ny anatiny. Raisintsika ny ao amin'ny Apokalipsia toko 7:10 ahafantarantsika inona koa moa zany ilay fanadiovana ny ao anaty. Raisintsika manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 9 ny Apokalipsia toko 7:10 vakiako amin'ny anaran'i Jesosy hoe dia nandray feo ohatran'ny feon'ny vahoaka betsaka aho sy tahaka ny firondroan'ny ranobe ary tahaka ny fikotroky ny kotrokorana mafy niteny hoe Aleloia, fa ny Tompo Andriamanitsika dia nitsotoha no nampiorona ny fanjakany. Aoka isika hifaly sy ravoravo ka hanome voninahitra azy, fa tonga ny fampakaram-badin'ny zanak'ondry ka efa niomana ny vadiny. 9:9 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nasaina ny tafy rongony fotsy madinika sady madio sy mangatsakatsaka izy, fa ny rongony fotsy madinika dia ny asa marina ataon'ny olona masina. Amen. Tsara ny tompo eto zany dia arak'ilay teny teo hoe tena efa voaomana ilay sakafo dia faly ny olona na feo vahoaka be any an-danitra any. Zay hoe ny olo-masina, ny mpanompon'Andriamanitra izay efa nividiana dia efa faly miaraka aminy. Tena hoe tena misy firondroan'ny ranobe hozy izy tahaka ny fikotroky ny fikotrokorana midera manome voninahitran'Andriamanitra rehefa tafiditra ao zany. Tsy tokony ho menatra, tsy atahotra intsony ianao rehefa mibebaka, rehefa manolo tena amin'ny tompo dia aza matahotra, aza menatra intsony fa tokony hifaly zany arak'ilay hira ty velona foana ilay hira sambatra Jesosy raha miaraka aminao. Fa araky ny eto hoe averiko kely dia ny teny hoe amin'ny anaran'i Jesosy Aleloia, fa ny Tompo Andriamanitsika dia nitsotoha no nampiorona ny fanjakany. Zay ilay fanjakan'ny lanitra izay ilay tenenin'i Jesosy izy mampiorona an'io. Aoka isika hifaly sy ravoravo ka hanome voninahitra azy. Zay ny any an-danitra any fiderana fanomezam-boninahitra ny tompo
Zay nataon'ny olona rehetra zay tafiditra ao zany. Fa mila aloha tsika miomana hoe tafiditra sa tsy tafiditra, de ny omanina am'le fitafiana ivelany, amin'ny fihetsika zany amin'ny fihetsikitsika ety ivelany de mila efa madio sady mendrika, sy ny fitafiana anatiny. De fa tonga hozy izy mifampakaram-bady ny zanak'ondry ka efa niomana ny vadiny. Io zanak'ondry io tsy izy io fa Jesosy, grand zaida zany no apetrany eto amin'ity zanak'ondry ity. Jesosy efa miomana any, tamin'i Jesosy tetỳ an-tany no nitantara tamin'ny mpianatra. De Jaona mahita an'izay fahitany zay hoe efa io le Jesosy eo amin'ny fanjakany, efa tonga le fotoana io de efa niomana ny vadiny. Tsika ilay vadiny tompo, antsika zany le fofombady, fa be da be ny fampianarana ataony eo koa. Fa nitoriana teto any eo amin'ny azafady Matthieu 5:20 ny amin'le pejy 15:5 fa tsika zao zany le fofombady efa miomana ka anisan'ny tafiditra ve sa tafajanona. De inona le akanjo am'zay eto hoe le akanjo anatiny am'zay zany le akanjo ivelany resantsika teo, de inona no teneny eto amin'ny anaran'i Jesosy 9:9 ary nasaina ny tafo rongony fotsy madinika sady madio no mangatsakatsaka izy. Eto zany ny tompo mihitsy manome fitafiana tsara, zany le rongony fotsy madinika zany zany ny fomba fitafy tena lafo vidy sy tsara sy madio tamin'ny andro taloha, fa eto any an-danitra dia madio sy mangatsakatsaka, zany hoe tena madio. Hafa mihitsy ianao rehefa dioviny tompo, zay le angatao ny ran'i Jesosy hanadio anao, fa rehefa dioviny ran'i Jesosy ianao dia mangatsakatsaka. Zay zany ny tena angatantsika. Inona le rongony fotsy hozy izy? Amin'ny anaran'i Jesosy eo ambany eo, fa ny rongony fotsy madinika dia ny asa marina ataon'ny olona masina. Zay zany le fitafiana anatiny. Fitafiana anatiny dia ny asa marina, ny dikan'izany asa marina zany tena hoe tsy asa diso zany fa asa tsara. Arak'le teny teo tsy le lasa hoe telo-toriana ny ten'Andriamanitra de ianao indray mamono an'le olona mpanasa. Nefa zavatra ara-dalàna sy tsara no tokony nomenanao fa tena hoe asa marina aloha zany dikan'izay tsisy lainga ao, tsisy fitaka, tsisy zavatra hafa mihitsy hoe kolikoly, fa tena hoe asa marina. De iza le manao an'le asa marina? Ataon'ny olona masina. Zay ny olona masina dia ny olona zay nividian'ny tompo zany. Zay le rehefa hoe mibebaka tsika de nangataka ny ran'i Jesosy de mangataka ny fanadiovany natao batisa dia amen'ilay fanahy masina de hamasininy koa. Fa zay masina ihany hozy izy nahita ny tompo. Zany tenin'Andriamanitra zany koa mampahery antsika tsirairay avy mba hijoro tsara zany arak'le teny teo mba ho avy Jesosy. Efa akaiky izy fa mila madio tsika amin'ny fitafiana anatiny sy ivelany, na anatiny sy ivelany zany tsika mila masina anatiny sy ivelany amin'ny ataontsika manao asa marina, manao asa tsara, manao asa mendrika ary mba ho antsoina hoe olo-masina. Jerenako amin'ny Matthieu 2:20 teo hoe inona moa zany le tsy masina, mampatahotra le izy fa rehefa vakiana le izy de saika tsy hovakiako le izy fa tiany tompo hambara eo ambany kelin'le vakiana teo zany. Averiko tsara ny 2:14 amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny Apokalipsy 2:20. Sambatra izay manasa ny akanjony mba hananany fahefana amin'ny hazonaina sy hidirany amin'ny vavahady ho ao an-tanàna. Fa inona hozy izy no tsy tafiditra amin'ny anaran'i Jesosy 2:17 fa ny ivelany ny alika, ny mpanao ody ratsy, ny mpijangajanga, ny mpamono olona, ny mpanompo sampy ary zay rehetra tia lainga sady mandainga azafady. Zay zany io zany mila mitandrina tsika. Ny alika eto inona moa zany ny atao hoe alika? Ny alika fantatsika tsara fa ny alika hozy izy ny fiteny no miverina amin'ny lohany. Raha nafahan'i Jesosy ianao zao ka afaka amin'ny fahotana sy amin'ny fahazaran-dratsy dia aza miverina amin'izany intsony. Zany ny atao hoe alika fa ny ivelany zany tsy tafiditra ao anatin'le fampiakaram-bady. Ny mpanao ody ratsy any amintsika de tena feno ny mpanao ody ratsy mila mitandrina amin'ny fanompoan-tsampy ny amin'ny sary sikotra reny, misy fampianarana sy toriteny, fijoroana vavolombelona maro ny amin'izany. Ny amin'ny mpijangajanga hozy izy zany de tena tsy mamenatra intsony arak'le ohatra teo koa. Ny mpamono olona efa voateny teo zany fa
le mpanompo rehefa tonga ny fitoron-teny manambara ny tena marina dia tsy zakan'ny olona dia matetika ireo no tena enjehana ary amin'ny fiarahamonina kristianina na mpanompon'Andriamanitra izay mitoro ny fahamarinana sy ny fahamasinana anatiny sy ivelany izany no finoan'ny olona izany. Ka aoka mba tsy ho anisan'ny mpamono olona efa tenenina teto koa matetika ny amin'io fanalana zaza io ary. Ka mila mihaino tsika izany any amin'ny tenin'Andriamanitra. Engany ianao mba hazoto koa hihaino amin'ny video hafa zany na fijona vavolombelona amin'izao fiarahan'ny vavaka izao zany ny mpanompo sampy ary izay rehetra tia lainga sady mandainga. Zany angambany tsy hazavaina firy fa ny tompo mahafantatra ny ao am-pontsika tsirairay avy. Engany antsika mba tena handray an'i Jesosy. Jesosy arak'ilay teny teo izy ny toriana ary ny torian'i Jesosy dia ny fanjakan'ny lanitra. Mba tiantsika ny tena tanjona dia ho tafiditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra ary ny tafiditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra azafady dia ny masina ihany masina anatiny sy ny masina ivelany ka dia mahay resa tehirizo ny tenantsika mba ho tafiditra amin'izao fihazakazahantsika izao efa akaiky ny tompo. Araka ny teny teo betsaka ny loza rehefa tonga ny loza tsy miteny izy, tsy nanome ora sy andro izy fa araka ny hitantsika dia rehefa tonga ny loza dia maty. Eo ny olona amin'ny endrika samihafa na horohorontany io mandalo zany, tondra-drano, ny may, ny accident, ny loza na ny loza aretina hitantsika nandalovana teo ny Covid fa rehefa tonga ny fahafatesana tsisy manam-po an'io zany fa mila mitandrina tsika fa fotoana izao hiverenantsika ny tompo dia hivavaka tsika. Misaotra ny tompontsika ny amin'ny teniny raha mbola tsy nandray an'i Jesosy ianao zany dia anao vavaka ahako dia afaka manaraka ianao dia afaka miteny ihany koa indrindra indrindra tsika moa zany tsirairay avy ny tena manolo tena dia raha variana efa reraka koa matetika na fa hoe ela be tsy ho avy zany Jesosy zany dia variana raha te hanavao ny fanoloran-tena ianao zany dia anao vavaka fanoloran-tena koa dia raisy Jesosy androany aoka tsika zany mba hadio anatiny sy ivelany fa efa akaiky ny tompo mba ho tafiditra ary voaraintsika ao amin'ny fanjakan'ny lanitra dia ny fampakaram-bady ho feno fifaliana sy firavoravoana sambatritsika miaraka amin'i Jesosy Kristy. Vavaka tsika tompoko. Eny ray misaotranao izay ny amin'ny teny, misaotranao izay Jesosy misaotra fanahy-masina fa ianao tokoa no miteny. Eny tompo izay dia fitaovana fotsiny ihany fa ianao no mametraka ny teny ao am-bava sy ny teny teto hatramin'ny voalohany mitarika anay mba hiomana hadio anatiny sy ivelany ary indrindra hitandrina amin'ny fiainanay tsirairay avy. Eny tompo mba tsy ho izay izao ary indrindra ny tsirairay avy izay maheno androany no tavela ety fa tena ho tafiditra amin'ilay fampakaram-bady hideranao amin'ny fifaliana miaraka amin'ireo olo-masina any an-danitra any. Ka ampio izay Jesosy hianatra ary indrindra ny olo-tena hadio anatiny sy ivelany amin'ny fomba fihetsika, amin'ny fiteny, amin'ny fanao rehetra mba ho hadio eo anatrehanao ary indrindra mangataka ny ranao Jesosy tena ampy manadio anay hankatsakatsaka tokoa ny fo anay, ny fanahinay, ny tenanay manontolo. Ka androany Jesosy raha misy olona nanaraka anao nandray anao fa ianao ilay Jesosy Kristy tompo tokoa dia aoka ianao handray azy, hamindra fo Jesosy. Ka dia raha mbola tsy mahay mivavaka raha ny tena marina, tsisy mahay mivavaka izay nefa hivavaka Jesosy ho an'ny tsirairay avy ka dia afaka manaraka ihany koa zany izay vonona hanolo-tena ho an'ny tompo. Eny Jesosy hahenony teninao izaho androany ka dia vonona handray anao hanadio ny tenako entiko aminao ny fahotako rehetra ianao no niantso ahy. Eny tsy nijery ny faharantsika ianao, tsy nijery ny fahadalàna fa niantso ny tenako na maloto sy ratsy ary ka dia ity Jesosy manolo tena raiso ny foko ny tenako ary adio manomboka izao. Diovy amin'ny ranao tokoa ilay ranao Jesosy hanadio mangatsakatsaka ny tenako na ny anatiny na ny ivelany ka dia hiova. Aoka ianao nampamirapiratra ny tavanao ary hamirapiratra ny tenako manomboka izao Jesosy. Dia misaotra indrindra satria ianao tsy mandany nizaniza fa niantso anay ka engany Jesosy mba ho tafiditra amin'ny fanjakanao. Tahaka izany koa Jesosy raha variana ny amin'izao fiainana izao nierikerika satria ela fa betsaka ny teny eno
Variana ihany koa ny amin'ny fihazakazahana etỳ amin'izao tontolo izao ny fanahiana dia mangataka aminao androany dia hanavao ny fanoloran-tena mandray anao Jesosy ity Jesosy reto izay hiverina aminao ka dia raisina tsy mendrika ary ka dia diovy ny fo, diovy ny saina ny tenanay manontolo ka dia ho vaovao izay Jesosy manomboka izao olom-baovao hanala ny tsy fahatanterahana rehetra, ny tsy finoana, ny fanahiana, mangataka ny ranao Jesosy ampy manadio ilay ranao narotsaka teo amin'ny haty-pijaliana, tena manadio anay tanteraka ka dia vaovao izay Jesosy madio dia ho sady koa Jesosy hanaraka anao ho faly fa miaraka aminao dia tena fahasambarana sy fiadanana ka dia tonoiny aminay izany Tompo aminay tsirairay avy na androany na amin'ny manaraka izay maheno izao fampaherezana izao dia misaotra miasa androany ianao niaraka taminay, ianao niasa teto izay dia fitaovana fotsiny ihany ka dia mariny ny asanao Jesosy tsy hiverina aminao foana fa tena hiroborobo amin'izay naheno azy dia miasaha mandrakariva ianao ary mitenena foana araka ny fombanao, tehirizo amin'ny anaranao izay tsirairay avy dia misaotra indrindra Tompo amin'ny anaranao Jesosy nanaovana izany vavaka izany. Aleloia, amen. Amen. Misaotra ny tompontsika dia faly izay niaraka taminao teto androany inga anie raha nanolo-tena dia haharitra hatramin'ny farany ka tsika tsirairay avy dia hifaly samy hifankahita any an-danitra izay omanin'ny Tompo sy nampahafantariny androany voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany manao velomanao mianadahy dia amin'ny heriny izany raha sitrapon'ny Tompo dia fandraisana fanasan'ny Tompo nataontsika eto amin'ny valo aty Eropa miova ny ora koa androany izay zany hampatsahivana kely koa fa miova miaina adiny iray izany ka dia ho hampatsahivana antsika izany fa tsika moa izany dia amin'ny valo amin'ny ora izay hitambarana aty Eropa no hanaovantsika ny fotoana. Voninahitra n'Andriamanitra irery ihany manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy. Aleloia, amen.